fanahy, aina, vatana. Ilay roa minimum mandrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia zao toe-panahy sy toetry ny aina. Ny vatana indraindray tsy mahavita mandoalika amin'ny alina. Ny vatana rehefa reraka sanatrian'izany marary ianao mbo fandriana fa mbola afaka mivavaka amin'ny fanahinao sy ny ainao. Androany dia zao ataovy tena azonao antoka mihitsy hoe ny fanahinao sy ny ainao misafidy nitodika amin'i Jesosy androany. Tsy mijery ny ankavia, tsy mijery ny ankavanana. Satria rehefa ho avy ny fotoana hijoroantsika tsiraray avy eo amin'ny fitsarany Jesosy, Korintiana 2:10 tsiraray avy, dia tsy hijery ankaviantsika, tsy hijery ankavanana antsika tsiraray avy. Dia ndao raisitsika tahaka an'izany ty fotoana androany ty, tsy hoe fotoam-pitsarany ty androany ty, fa fotoana anankiray izay hananantsika foa tsy hijery ankavia, tsy hijery ankavanana, fa hijery an Jesosy. Amen na? Dao tsika hivavaka ara. Jesosy eo, amin'ity fotoana ty Andriamanitra dia misaotra anao zahay ny amin'ny fandaminanao rehetra. Misaotra anao zahay ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay. Misaotra anao zahay farakofanao fitiavana foana kay izay Jesosy. Misaotra anao zahay Jesosy fa tsy ny body fotsy no afaka manafana anay amin'ny alina, fa ny famindramponao matoa mbola afaka mare hafanany zay na misy lamba eo na tsisy lamba. Misaotra Jesosy fa ianao dia miasa ny amin'ny tontolo tsy takatry ny sainay, ary indraindray tsy hitanay, matetika tsy hitanay Andriamanitra, ary tsy avelanao hitan'ny masonay, fa ampianarinao fotsiny izay ino atoky hitondra ny tenanay araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny zavatra ho avy, ny amin'ny zavatra efa nataonao, ary ny amin'ny zavatra ankehitriny. Misaotra Jesosy ny amin'ny rehetra izay afaka miaraka indray mivavaka androany. Aoka ny teninao no anafana ny tsiraray avy. Afana dia afana ny fonay satria ianao eo Andriamanitra manafana ny tsiraray avy. Ianao ilay fitafiana tsara indrindra, ianao ilay fitafiana manafana ny tsiraray avy eo amin'ny sehatra rehetra. Indray mety mangatsika ny ainay Andriamanitra, fa tafianao ny herinao zay Andriamanitra dia mahery sady mafana Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy, ianao dia Andriamanitra fitiavana, ary asehonao amin'ny fiainana tsiraray avy zany. Ataonao hitanay foana isanandro, fa tsy zavatra teoria zany fitiavana zany, fa ampiarinao amin'ny fiainanay. Ataonao hitanay, ataonao tsapanay, ataonao renay, ataonao mahita ny vavolombelona zany izahay Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy. Jesosy eo, ianao efa mahavita, ianao efa nahavita ny asanao. Filazantsara ny Jaona 7:17 Jesosy dia teny ianao hoe vita. Dia androany Jesosy, tonga eto izahay, anao ny anjaranay ihany koa Andriamanitra. Ny antom-pahateranay Andriamanitra dia misy tanjony efa voasoratra ao, ary anao an'izany voasoratra ao zany zay Andriamanitra. Anao zany programanao zany. Tonga eto izay Jesosy, hideranao, tsy voatery amin'ny feo, tsy voatery amin'ny fitendrena, tsy voatery amin'ny fihirana, fa amin'ny toe-po ankasitrahana Andriamanitra. Ilay mampierika anao Andriamanitra dia ilay toetry ny fonay. Ilay mahataona anao Jesosy dia ilay toetry ny fonay tsiraray avy. Dia androany Andriamanitra omenay ilay fo tena mety indrindra aminao Jesosy. Alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Taontsika hitehaka ho an'i Jesosy, sady anokatra ny Salamo 7:30. Anokatra ny Salamo 7:30 tsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Mitovy azo antoka foana fa misy baiboly amintsika mba tsy ho pitazantsika. Zay ilay afatra hoe aoka ianao tsy ho mpanafana seza, fa aoka ianao tena feno ten'Andriamanitra mandrakariva. Afaka hafanain'i Jesosy ho azy io seza io raha izay ny ilaina. Aoka tsika tena ho tia ten'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amen na? Vavakantsika ary Salamo 7:30. Ataontsika ambavaka sady vakiantsika Salamo 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, miopio an Jehovah ianareo, ry olo marina, fa mendrika ataony olo mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mirafy iram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Amen. Amin'ny fifaliana no hitsehanantsika n'Andriamanitra, amin'ny fifaliana ny onantsika amin'Andriamanitra. Aoka ianao tsy hoe hiezaka ny ampifalin'ny tenako, fa zao ny miazona ny fifalitsika dia ny fifantohantsika amin'ny zavatra efa nataon'i Jesosy, ny zavatra ataon'i Jesosy, fa indrindra ampinoana ny zavatra ho ataon'i Jesosy amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy afaka ny ho kivikivy ny zanak'Andriamanitra,
satria zavatra efa nataon'Andriamanitra ao antsika tsy misy toerany fahakiviana fa toerana fifaliana mandrakariva. Amen. Ataontsika tehaka ho an'i Jesosy androany. Alleluia. Alleluia. Dabo litehaka ho an'i Jesosy tsika. Alleluia. Manentana ny fonao araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ndao tsaroantsika ny asa magaga efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Akoatra ny zavatra efa nataony izay tanisantsika matetika rehefa miderasitsika ny ao anatin'ny ten'Andriamanitra, nanafahany zanak'Israely ny nanasaran'Andriamanitra tamin'ny fofonay ny ranomasina mena, reny zavatra ireny dia be dia be koa ny zavatra nataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Tsarovo kely ange aza misy adinonao reny amin'ny fotoana anadinontsika ny zava-mahagaga efa nataon'Andriamanitra ao fiainantsika dia lasa manadino koa tsika ny mahizy an'Andriamanitra. Lasa tsy tsaroantsika intsony hoe Andriamanitra lehibe, tena lehibe nge io Andriamanitra tompontsika io. Noho izany dia mila mandrakarivantsika mahatsiaro ary mitanisa eo anatrehan'Andriamanitra zava-mahagaga izay efa natao teo amin'ny fiainanao. Na mbola miatrika olana ary ianao dia avereny mihitsy hoe tompo, ianao efa nanafaka tamin'ny olana ohatran'izao, ianao efa nanasitrana fony izao narary ohatran'izao, ianao efa nanome namatsy tamin'ny fotoana toy izao. Tena tanisao anatrehan'Andriamanitra fa mamerina ny finoanao sy ny fatokianao azy zany. Amen. Ary indrindra kasitrahan'Andriamanitra isika rehefa tafavory toy izao dia mitanisa ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tsy isika mangingina, tsy isika hoe mihaino vavaky ny ety aloha fotsiny, fa tena isika sy Andriamanitra mihitsy no mifampiresaka. Amen. Amen. Indrindra moa ka hoe ao anaty fiankohofana izany dia tena hoe tsy ho antsika ilay izy fa tena hoe ho an'i Jesosy irery ihany, vertikal. Tsy hijerenao ny akavizy-akavananao tsony, tsy hainonao vavaky ny ety aloha akory azy, mety manentana kely ihany zahay, fa entanina mihitsy tsika tena amoakany ao anatin'ny fosy fanahintsika eo anatrehan'i Jesosy ao anatin'izany fiankohofana izany mifankahita amin'ny vantana ianao. Amen. Amen. Dia feo iray fo iray tsika miaraka miankohaka eo anatrehany. Amen. Alleluia. Alleluia. Andaontsika hivavaka ary ametraka an'izao fotoan'izao any hatrehany apetratsika tanteraka eo anaty fanamasina izy ny tarika antsika eo anatin'ity fivoriana ity indray. Misaotra anao izay tompony amin'ny fotoana androany, misaotra anao ny afafana omenao anay indray androany hifankahita aminao tompo ao anatin'ny fiankohofana sy ny fideranay, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny teninao, ao anatin'ny communion fiombonanay aminao androany. Misaotra tompo fa ity sabotsy androany ity dia tsy hiverina intsony fa androany ihany, ary androany koa dia andray zavatra vaovao indray izay avy aminao izay mbola tsy niraisinay tany aloha, izay mbola tsy heninay hatramin'izay, izay mety tsy mbola fantatray koa, mbo ampahafantarinao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, amin'ny alalan'ny mpanomponao koa androany, amin'ny alalan'ny bitsika ao anatin'ny fony tsirairay avy androany. Misokatra ny fonay andrayanao, misokatra ny fanahinay hiaino anao androany tompo, misokatra tanteraka ao anao izay Jesosy ataovy izay tena tianao atao eto, ataovy izay tianao atao eto fanamasina anao ty fotoana androany ity. Mangetaeta tena hoe ho tafahoana aminao izay hifankahita aminao tsirairay avy, mangetaeta ny fanatrehanao ameno sy anenika izao toerana izao zahay tompo androany izay tsy avelanay andalo fotsiny ty fotoana ity, tsy sabotsy tahaka ny sabotsy rehetra ty fotoana ity, fa sabotsy tena hitadiavanay anao amin'ny fonay manontolo araka ny teninao hoe mitadiavany Jehova sy ny heriny ka tsy sao mandrakariva ny tavany ho ianao, hikatsaka ny tavanao ny atongavanay eto, hifankahita aminao ny atongavanay eto tompo, tsy hijery olona fa tena hijery anao, hiaino anao tompo. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy, tonga soeto ianao, tonga soeto ianao fanamasina. Halleluja. Mangataka ny tonkira azafady Halleluja. Asehoan'i Jesosy ny etaetanao eto androany izy no ilaiko, izy no ilainao, izy no ilaitsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra izay mety ilainao na mampiazakazaka anao amin'ny fiainana, izy no ilaitsika. Ianao Jesosy, ianao no ilainay, ianao no mampangetaeta anay indrindra tompo, ianao no arena sarobidy anay tompo. Tsy misy arena sarobidy tahaka anao izany Jesosy, na hitady azy izay na oviana dia tsy hahita, fa ianao no arena sarobidy indrindra tompo. Halleluja. Mankasitraka anao zahay. Halleluja. Halleluja.
tamiawandilanao itoetreo mandraky izay omeko anao ny fiainako andray anao ao fasakaizanao ianao no faniriko tompo tokana tsy mahafoky tsisy afaka ka ny toeranao anomeny afo-pitiavanao toroy lalana intoawan'ny lana Jesus ianao ny laiko ianao ny riny foko ianao ny laiko tariwahitanao sikerety tao meu tompo itoawandilanao itoetreo
sy ny laiko androany ianao jesosy no iriny ny fanahiko sy ny foko indrindra androany halleluia toizatsika mifakira teo anatin'izany sika dao hivavaka tena hoe asao amin'ny fonao rehetra jesosy kristy ô ianao no ilainay ianao reriany ilainay amin'ny fiainanay tompo na manana zavatra hita maso an'izay ka tsy eo ianao na manana zavatra be da be zay ka tsy eo ianao zava-pona avokoa rehetrarehetra ireny jesosy tsy ireny matahirana mandrapiavinao fa fanatrianao ao anatinao nay tompo ny fiarahana aminao isanandro jesosy ny fahatsapana ifanatrianao ao fiainana isanandro jesosy izany ilainay tompo isanandro ianao dia tsy mitsatra tompo maneo fa ianao dia mihevitra anay ary tianao izay anakaiky ianao bebe kokoa hatrany isanandro ny androany tsy tahaka ny omaly ny ampitsy tsy tahaka ny androany tompo misaotra anao izay ianao manokatra ny masonay tsirairay avy tompo atonga anay tsy handeha amin'ny fahazarana na ao anatin'ny fahajambana fa manokatra ny masom-pananay ianao afantaranay ireo zava-mihafa ny fanjakanao tompo sy ny voninahitra ny fahafenonao rehetra amin'ny fiainanay misaotra jesosy io misaotra ny amin'ny antsonao misaotra ny fanokafanao ny masonay tsirairay avy misaotra jesosy io fa izahay dia nataonao fanaka fanomezam-boninahitra ny anaranao asosy atonga ny hafa tompo hisitraka ny fahatsaranao sy ny famonjeinao misaotra jesosy misaotra fanamasonao ny amin'ny asanao mahagaga mbola manasanao ohatran'izay fanamasonao midiny eto aminay
mamenoana tsiraray avy ianao anatin'izao fotoana izao mitenena ao am-pona io. Halleluja. Aoka angetaeta amin'ny fanahy masina tanteraka amin'ny fotsika tsiraray avy. Eto izy réel izy. Izy ilay malalany ao am-poniny iray no afaka ihany koa ifona ho antsika. Fanahy masino avy eto aminay mampiononanay anio kasio indray ny fiainanay fanahy masino isika rehetra avy eto aminay feno herinao sy ny feonao kasio ny fonay tanteranteninao fanahy masino avy fanahy masino avy fanahy masino avy eto aminay mampiononanay anio kasio indray ny fiainanay fanahy masino avy eto aminay feno herinao sy ny feonao kasio ny fonay tanteranteninao fanahy Halleluja. Halleluja. Toatsika miteny fontsay zany Saint-Esprit. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ah oui, un nouveau touche, nos vies,
puissance vienne, que ta voix résonne, change nos cœurs, accomplis ton parole, Saint-Esprit, tu es la puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Et tu les panzakas tu. Alléluia. Iso panzaka vanat iso. La yavo indrindra, la mahery indrindra. Alléluia. Afanajana tanteraka no andraisantsika azy. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no aneniky antsika izy manary ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atombony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. So
avao tananao dia asio fankasitrahana feno voninahitra feno fahatsarana avy ao anatin'ny pololotra ny amin'ny asaribidin'izao fotoana marain'izao a tokana nomendrika omena voninahitra sy saorana ankalazaina sy asandratra ny amin'ny avo indrindra dia Jesosy avy any Nazareta misaora azy indray a vita soiny ny herinandro taony zavatra mifamoafao mety taony takatry ny saina taony tsy takatry ny saina efa haitsika loatra fa na dia misy zavatra mahafinaritra na dia misy fotoana koa mandalo ny zavatra tsy voatery afinaritra dia asain'Andriamanitra misaotra azy fotsiny isika dao tsika hiaranao azy ny sitrapon'Andriamanitra zany andro maraina avao faontaranao dia isaoran'Andriamanitra ankasitrao azy ny fahasalamanao mitombonandro ny teny renao ny fahafahanao afaka nandray zavatra avy amin'Andriamanitra ny fahafahanao nanao zavatra ho an'Andriamanitra raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy saotra ny amin'ny maraina saotra fa avy aminao zao maraina zao ianao no natateraka an'izao fivoriana zao ireo fiankofana siderana salamo sy vavaka nataonay tena mendrika ho anao ary mendrika ho anao irery any zany misaotra ny amin'iny herinandro indray maro ny zavatra mifambaofao teo amin'ny fiainana tsiraray avy tonga eto pototry ny tongotra ao izay manoloana ny fanatrehanao sy ny seza fiandriana ny fahatsaranao ary ny famiraponao dia tsy izay manambara tompo fa mendrika ianao tsara ianao saotra betsaka ny amin'ny asaribidiny fitantananao mitombonandro ny hery ny tanjaka ny fahasalamana ny fahazotona amin'ny lafiny rehetra fana miatrika ny fiainana andavanandro misaotra tompo mbola velonay na somatsara zahay ary ny baiboly dia milaza fa raha misy velona dia misy antenaina ary manatenanao indray zay androany misaotra fa ny fahatsarana sy ny famiraponao dia homaninao isa-maraina vaovao ho an'ny olonao sy ny zanakao misaotra ny amin'ny fanatrehanao andro amin'ny maraina misaotra ny amin'ny famiraponao misaotra ny amin'ny fahatsaranao tsiritra mankasitraka sy mame voninahitra anao zay fa Andriamanitra tokoa ianao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta amen tiaka mafy be antsika ho an'i Jesosy mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy a tonga soa atao amin'ny fanatren'Andriamanitra indray a ara-baona akaikinao a tonga soa atao amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe a teneno izy a manana programa ho anao ny tompo hoe a misy fanomezana napetrany ao anatinao hoe a hatraminy ianao voateraka hoe a dia tokony ho fantatrao zany hoe a ary tokony ampiasainao zany hoe amen misy teny voalaza amin'ny Paoly apôstôly a ozy izy vetivety kely jerentsika atao amin'ny ozy izy atao amin'ny Filipianina toko fahaefatra ny 9:17 omaly ny mpanompon'Andriamanitra nanambara momba firy aloha nanatrika teto omaly mba jangany tanana hoe tonga soa ianao zay andro maraina nanatrika tahiny Jesosy a mbola miaraka amin'ny Brother Myndert Bloem tsika androany a misy fahaterena sy vesatra napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fony ho an'ny fiangonana ho an'ny zanak'Andriamanitra dia nomeny teto a ireo karazana fanomezana izay nataon'Andriamanitra tomombana vonina ary tanteraka ho an'ny zanak'Andriamanitra amen dia nisy ireo marika anankiray izay a izay apetraka ny tompo atao anatiko a mba ho ampatsahivina antsika alohan'ny irosoana amin'ny fitohizana zany fampianarana andro maraina zany dia ny hoe ireo karazana fanomezana rehetra izay napetraka Andriamanitra ao anatinao dia natao ho ampiasaina ozy izy a amin'ny fahalemem-panahy sy fahatsara-panahy amen dia mahalaza an'izay ny voalaza ny Filipiana toko fahaefatra 9:17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany fa mitady ny vokatra izay hitombo ho voninahitrareo ao azosika hoe zany tenin'le Saint Paul zany ozy izy a lasodetiane ozy izy hoe tsy hoe ozy izy maniry fanomezana fa maniry vokatra ihany koa ozy izy a eo aminareo zany hoe raha hidevelope an'ireo fanomezana be dehibe reo ianao nefa tsy amin'ny fahalemem-panahy sy amin'ny fahatsara-panahy dia ho diso zavatra sarobidy be ianao zany hoe ny lesona voaraintsika mahakasika ny toetra an'Andriamanitra ao anatintsika dia entitsika
ampiasana an'le fanomezana zay nomen'Andriamanitra. Tsy haiko razanareo io zany resako zany hoe zay mahatonga Matthieu 25 miteny aono izy tamin'le mpanompo nampiasa an'le nomena azy. Inona ny tenen'le tompo? Ry mpanompo tsara sady mahatoky. Toetra le izy aloha. Fahatsara-panahy sy fahatokiana aloha dia ampiasainao amin'izay zay nomen'Andriamanitra ho eo aminao. Ka fitohizan'ny lesona be dia be voarantsika hatreto le séminaire nampanaovan'Andriamanitra ny mpanompony tonga ho antsika. Zany hoe rehefa fantatrao ny toetra n'Andriamanitra tokony ho aseho dia misy karazana fanomezana tian'Andriamanitra ampiasainao araka le fahatsaran'le toetra n'Andriamanitra ao anatinao. Amen. Misy karazany telo ny kategoriana fanomezana ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra. Le kategoria voalohany dia mahakasika amin'ny fanompona. Iny maneho ny anjara asa anendrena karazana olona manokana tahaka ny hoe apôstôly, mpaminany, mpampianatra, mpiandry dia evangelista. Iny fanomezana iny mety tsy voatery ny rehetra ozy izy ny anana an'izay. Azontsika dia le andihana fanomezana faharoa dia voalaza ny Korintiana 2:12 fa maneho ny fisehoan'ny fanahy. Ao anatin'io fanomezam-pahasoavana io le fantatsika ny finoana inona koa? Fanasitranana, fahagagana, fahalalana, fahendrena, faminaniana, teny tsy fantatra, fandikana teny tsy fantatra, inona fa sy farany? Discernement. Alléluia. Ny troisième catégorie na fanomezana dia ny fanomezana mampirisika motive anao. Hitanao fa ilaina zany mahafantatra le izy. Tsika zany tsy hoe miandry fiavian'ny tompo na tsy zany gift zany tsy miandry fiavian'ny tompo ianao fa tadio tsara rehefa hiverina ny tompo nataonao inona le napetrany ao anatinao dikan'izay tsy azonao dia tsy fantatra zany ny zavatra napetrany ao anatinao na dia farany zay tsara fanavelona ary ianao. Satria raha hiteny izy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, zany hoe naninona na vita ny sekoly ny toetra zany dia vita ny sekoly ny toetra tsy nanalilila tena ozy Andriamanitra hoe ale matory sefa fantatrao zay toy an'izay fa tena akaikinao mila feno le izy hoe sady mamoaka ny toetra n'Andriamanitra ianao hoe ny mampiasa ny fanomezan'Andriamanitra. Averiko tsara le izy dia azava aminao tsara hoe manina Andriamanitra maniraka azy eto amintsika. Allô, mbola misy aloha foana mandrakandroany natao isika amoaka n'le toetra sy ampiasa n'le vokatra. Amen. Ava fontanao tenen'Andriamanitra tompo mangetahita teny avy aminao, mangetahita amin'ny fanatrehanao, mangetahita mba tena hoe ho feno le antom-pisiko, tsy hoe mandendegona fotsiny tsara fanahy rery any ambadimbadika any fa tsara fanahy eo amin'le toerana mahamety ilan'Andriamanitra anao ao amin'ny tenan'i Kristy, atao amin'ny asa fanompony, ao amin'ny fiarahamonina, atao amin'ny firenena, ahafahanao amin'ny joro mahatateraka ny antom-pisina. Fontanao dia tenen'Andriamanitra tompo mangetahita teny avy aminao ny teninao no ilaiko, ny fanatrehanao no tena fahafenona ao amin'ny fiainako. Androany maraina nanao sakrifisy avy any amin'izay toerana nisy any, nafoiko ny hafanany ny botifoty sy ny fandrina, tonga mame voninahitranao vao maraina satria nanasa andray ianao ho tonga eto amin'ity toerana ity, manaja sy mame voninahitra ny fanatrehanao tonga hitady sy ametraka ny fanjakanao ho loha laharana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mitendena indray aminay amin'ity maraim-baovao ty. Aoka ho teny fahamarinana, lay marina manafaka ny tsy ho andeva, lay teny fanahy sy fiainana atonga nay alety rehefa vita indray fivoriana amakivaky ny tontolo andro sy ny weekend ary ny herinandro manontolo indrindrindrindra ny fiainanay miaraka amina tompo-pahalalana hoe tompo aika izao no napetraka ao ato anatinay, aika izao ke ny andrasanao mba ho ataony ny tsiraray avy. Taio tompo ny isa-tokantrano indray taio ny isam-batan'olona mba tsy hiala mailana taozao fotoana marain'izao, mba tsy ho tahaka an'izay nidirany amenakavy eto no ialana eto rehefa avy eo. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Azontsika ve le fitohizan'le lesona? Ao Andriamanitra mampirisika atsika amoaka ny toetrany, fondation be zay. Fa rehefa ao anatinao ny toetran'Andriamanitra dia natao ianao hampiasa ihany koa izay nomeny ianao. Amen.
dikan'izay a ho an'izay nametrahan'Andriamanitra andreo karazana fanomezandreo nakifito le izy dia tokony hanapatsapantsika hoe hoay eo tadidinareo le fanoharana nentomaly hoe raha misy olona fito izy samy manana le karazana fanomezana tsararay avy tonga eo amina fitoeram-pisakafoanana anankiray nafinahitra mihitsy le fanoharana moa dia fitoeram-pisakafoanana iny alleluia tonga teo izy dia nienjera ozy izy le plateau teny an-tanan'le serveur na serveuse dia samy hafa ny réaction le olona anankifito araka le fanomezana ao anatin'ireo olona ireo dia zao rehefa nandeha ny fanoharana iny dia nahita nalo amen hoe ay ohatra zao ny réaction ay zao zany napetraka Andriamanitra atao anatiko fa indrindraindrindra nahitanao koa hoe ay raha ihanyna zao teo dia ohatra zao ny réaction zao zany keny ao anatiny ahafahana mifanampy mba hamantaranao hoe aiza ny toerana tokony ekenao ametrahan'Andriamanitra anao ao amin'ny fanompoana amen inona mivolaza mpanompon'Andriamanitra omaly okenao tsy ho mpanafana halleluja hitahanao ny tompo amen tonga soa tompoko andro amaraina welcome sir we are greatly privileged for your visitation in Madagascar and today morning we are happy to receive the message of God on your mouth. God bless you. Thank you for your love. We love you too. Misota petsaka. Datsika tsena mpanompon'Andriamanitra indray izay ametran'Andriamanitra ny teny fiainana andro amaraina miaraka amin'ny mpandika teny Michael. Tiaka mafy tsara tsika ho an'i Jesosy ơi. Thank you, brother. Misatra vetsika. Salama. Naturi tsara avy anareo. We can ni Petrika misatra vetsika. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Psalm 118 verses 24 says, "This is the day that the Lord has made, so that we should rejoice and be glad." 118 verses 24. Salama toko fasivy-ambifolo amby zato ny andiny fahefatra amby roapolo milaza hoe ity ny andro nataon'i Jehova natao hifaliana. Sometimes the worry we have is not really something we have to worry about. We can just give it to God. So this is the day you can give your worries to God. Ndraindray le zavatra mampiasa sainantsika fantatra ndraindray tsy tsisy dikana akory le izy amin'Andriamanitra. Fotoana zao mety hitondranao fanahinao rehetra dia meo an'Andriamanitra le izy mba hampatonga anao hifaly androany. Because He's the one that's taking care of you. Satria izy ihany mandray andraikitra anao. It doesn't help to worry anyway. Tsy manampy anao akory ara le hoe le manà foana. It doesn't change anything. Tsy manova ninina akory. Okay, so yesterday we finished off with 1 Peter 4 verses 10 where Jesus talks about the gifts. Dia omaly tsika namarina tamin'ny Petera voalohany toko fahefatra ny andininy fahafolo rehefa miresaka momba ny fanomezan'i Jesosy. And for those that wasn't here yesterday, Ho an'izay tsy teto omaly I think you can attend this course on a later stage this year. dia afaka manatrika an'izany sekoly zany ianao ao aoriana kely amin'ity taona ity. Then we will also be finished with the manuals, Dia amin'izay koa amin'izay fotoan'izay ho vita le boky. so that you can have something in front of you when you follow. Dia mba afaka manana zavatra ianao amin'izay eo anoloanao mba ahafahanao manaraka. So for now we're asking hiainana because we are still working on it. Dia amin'izao fotoan'izao mba mangataka faharetana avy amintsika satria mbola miasa zay ao anatin'le izy. Does everybody have like a pen and a paper with them? Tsika rehetra ve manana taratasy stylo androatana azafady indrindra. Because you're going to answer some questions today and write it down. Satria maly fanontaniana eo amin'ny 70 eo ianao androany And dia it's- hosoroatanao zay. And it's 70 questions. So if you don't have a pen and a paper, it's maybe good if we can get some so that everybody can write. Afaka mena fotoana tsika raha ohatra hoe tsy manana stylo sy taratasy afaka mandeha any ivelany ohatra raha hoe te hividy ianao satria ilaina be ny fanananao stylo sy taratasy satria tsy ho araka ao le fanontaniana satria misy zavatra ho atao rehefa eo misy exercice ho atao. So who doesn't have a paper and a pen? Izany tsy manana stylo sy taratasy azavady atsangano ambony ny tanana. So there's quite a lot of people. Tena ny olona rehetra raha tsy diso kely sisa dia ny olona I will rehetra. give them money if we can buy something outside, if it's possible. Tsy maninona afaka omena vola dia mandeha mividy zavatra ny ivelany mividy stylo sy taratasy. Quite a lot of people need some pen and paper because I don't want us to scuttle when we start the questions.
dia tena tsara le hoe manana stylo sy taratasy satria tsy tiako hoe ikorotantsika rehefa mametraka an'ilay fanontaniana avy eo. Asafari, asafari. Ialana tsiny tompoko. The thing about this course, Ny zavatra momba an'ity sekoly ity a, it's supposed to be interactive. dia tokony hoe misy fifandraisana eo amin'ny tsirairay avy. And it's actually how God asked church to be as well. Dia zany koa ny fomba namoronan'Andriamanitra ny fiangonana. Asafari, brother. Asafari for the pen and paper. Okay, so I will continue because we don't have a lot of time this morning. The purpose of a motivational gift is, Ny antom-pisin'ny famezam-pahasoavana mandrisika dia izao. first, to serve others, Ny voalohany a dia hanimponao ny hafa, to minister the grace of God to others, mba ahafahanao manompo a amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa, to build up the body of Christ, mba ahafahanao manangana ihany koa ny tenan'i Kristy. and through that God can be glorified, Dia amin'ny alalan'izany Andriamanitra nomena voninahitra. and that we can see what is useful for God's kingdom. Dia ho hitantsika amin'izay hoe inona ny zavatra tena ilaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Now, a question you should ask yourself this morning: Dia ny fanontaniana tokony apetraka ao amin'ny tenanao zany amin'ity maraina ity, why should I understand my motivational gift? hoe fa maninona ianao no tokony hatakatra hoe inona ny famezam-pahasoavana mandrisika eo amin'ny fiainanao. By knowing what your motivational gift is and what it entails will help you to better understand yourself. Dia ny fahafantaranao an'izany a dia hanampy anao a hatakatra bebe kokoa momba ny tenanao. You understand that, church? Azonao ve zany ry fiangonana? Because the one that understands you even better than yourself is Dia God. le olona tokony hatakatra tsara lavitra indrindra momba ny tenanao dia Andriamanitra. And He knows what's good for you. Dia fantany koa inona ny zavatra tsara ho anao. Maybe you have walked in a direction which is not necessarily good for you. Dia mety hoe nandeha tany amin'ny lalana anankiray ianao a, mety tsy dia tsara loatra ho an'ny fiainanao le izy. You're not happy, you're not content, Tsy faly ianao a, tsy afa-po ianao amin'ny zavatra rehetra. and you are never too old to change. Dia tsy misy an'izany hoe antitra loatra zany ianao ka tsy mety miova mihitsy. The oldest person that did this course was 57 years old. 57. Ny olona antitra indrindra nanao an'ity sekoly ity a dia 5 taona. He did it 4 times. Nataony inefatra le izy. And after the fourth time, he came to me crying, Dia tao amin'le tao aorianan'le fahaefatra dia nitomany izy nanantona, saying, why did I waste so much time for 57 years? dia hozy izy hoe fa naninona kay nandany ny fotoana fa nandritra ny 5 taona zay. To Nandany ny realize, fiainako. to actually realize now what God made me for. Dia hoe amin'izao izaho efa antitra izao ve a vao mahatsapa hoe inona kay namoronan'Andriamanitra ahy. He was already on pension. Izy a rehefa retirety efa ela. Today he's 67 years old. Amin'izao zao izy a 20 taona. 67, yeah, 10 years later. 10 taona taty aoriana. And he's very happy. Dia faly be izy ny amin'izany. So what do I say, church? Zavatra tiako tenenina ry fiangonana dia izao. It's never too late. Tsy misy an'izany hoe tara loatra izany foana. That's why we start this course at the age of 13. Zay no nampatonga ny hoe afaka tomboka any amin'ny taona ohatrany hoe any amin'ny 17 taona ity sekoly ity, To bring that direction. mba hahatonga anao a hitondra ao amin'ilay lalana tokony ho izy. We are specially called by God to contribute in certain way of the body of Christ. Isika dia nantsoan'Andriamanitra sy namfironon'Andriamanitra hiasa ao aminatina fomba miavaka ao amin'ny tenan'i Kristy. And in order to understand what contribution you need to make, it's necessary for you to understand the gift you have. Dia mba ahafantaranao hoe inona ny zavatra tokony handraisanao anjara ao amin'ny tenan'i Kristy dia mila fantatrao aloha hoe inona ny famomezam-pahasoavana nananao. What's also very important Ny zavatra tena mananjanja ihany koa is when I understand my motivational gift, dia rehefa mahatakatra ny famomezam-pahasoavana mandrisika izay ananako, I can understand why people are different. dia izay koa dia mahafantatra hoe ay fa maninona kay ny olona hafa no tsy mitovy amiko. And sometimes people come to me like a husband and a wife, they want to divorce. Dia ny olona tonga ty amiko a ohatrany hoe mpivady anankiroa dia tonga hoe isara-bady. And I ask them, why you want to divorce? Dia hozy aho manontany an'ery zareo fa maninona kay ianao no te hisaraka. They say, we are so different. Dia hozy izy hoe satria izay tena samy hafa be mihitsy. And I say, praise God. Dia hozy aho hoe dia rain'Andriamanitra. And they're sitting there, they're very quiet. Dia mangina ery zareo aloha.
I think we came to the wrong person. Dia ozy izy le ry zareo hoe ngamba olona diso no nanatona antsika. I think we should go. Za mieritreritra hoe ndao tsika aloha andeha. I said, look, just physically how different God made you. Dia ozy aho hoe jereo nge niara-batana fotsiny hoe tena samy hafa mihitsy nareo. Look how different women are from men. Jereo fa samy hafany nanamboaran'Andriamanitra amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Even in the way of thinking, in the way of acting, Na dia amin'ny fomba fisainana sy amin'ny zavatra atao ary, in the way of talking. amin'ny fomba fiteny. This is how God made us, so that we can support each other. Dia izay ny fomba namoronan'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika mifanohana. So the men will give the boys a hiding, Dia ny lehilahy zao dia ohatra hoe hikapoka ny zanany lahy. and the wife will say, oh, please don't kill him. Dia ny ramatoa miteny hoe mba vonona ny zanako. It's the way the body works. Zany amin'ny fomba fiasan'ny tenan'i Kristy. And it's normal and it's good. Normal zany ary tsara. So after an hour, they don't want a divorce anymore. Dia taorianan'izay dia tsy te hisaraka intsony le olona avy eo. Because we need to understand that even in the church, we have different people. Dia izay mila fantaritsika satria ao anatin'ny fiangonana ihany koa tsika dia manana olona samy hafa. So don't judge somebody if they are different to you. Aza mitsara olona zany mihitsy raha ohatra hoe samy hafa amin'ny fomba fiainanao ny ataon'le olona. Even if you talk to somebody and their communication is different, Dia na dia miresaka amin'ny olona ianao dia ohatrany hoe samy hafa amin'ny fomba firesaka ao ny firesany. don't push them away. Dia lasa tsy hoe lasa ianao akory hoe ahilikilika ao izy. Embrace them because we need the differences to support the body. Mila raisinao amin'ny fiainanao reny olona reny satria ilainao izy ao amin'ny tenan'i Kristy. I've showed the other day how different the feet are from the ear. Tamin'ny indray andro iny nampiseho hoe ohatrany ahoana tsara ny fahasamihafan'ny tongotra sy ny sofina. Imagine a soccer team kicking with their ears the whole time. Eritrereto nge hoe bakirarinao eny amin'ny sofinao eny manelingelina ny sofinao eny foana. It doesn't work that way. Tsy mety raha ohatra izay ny fomba fiasan'le izy. Anybody need some stylo, some pens? Zay olona mila stylo ataovy ambony be ny tanana azafady Just put up your hand. aza menamenatra fa ataovy ambony ny tanana. You can see what this sister's gift is. Tokony hanana ny tsirairay avy satria samy mamala ny fanontaniana fa tsy hoe za hamala ny fanontaniana ho an'ny ankonako akory. So just keep up your hand so that the sister can give it to you. Ataovy ambony foana ny tananao mba hitan'le ranabavy anao mba hahafaha manome stylo anao. The difference is it makes us humble and dependent on the rest of the body. Mampatonga an'le hoe fahasamihafana dia mba hahatonga antsika hiankin-doha foana amin'ny apahan'ny tena sasatsasany. Let's take what's happening now practically. Let's take example. Ndao tsika haka ohatra anankiray azy afaka raisina tanana. If I must do everything, Raha ohatra hoe za zao mila manao zavatra rehetra, I would have now had to stop what I'm doing. I had to go outside, had to get some pens, had to get some paper and then give it to the people. Can you think the chaos? dia raha ohatra hoe za zao ny manao ny zavatra rehetra dia ozy manontany atao hoe izy zany tsy manana stylo dia lasa za mihitsy mandeha mivoaka ny ivelany any mitady stylo avy eo zarazaraiko amin'ny olona rehetrarehetra dia fantatra hoe hikorotana nge tsika. And it wasn't planned, it just happened. Tsy nomanina le izy fa nitranga fotsiny. It's like taking this Ohatra hoe mandray an'ity ianao and throw it to that man. dia atsipinao any amin'le lehilahy le izy He immediately caught it. dia samborony fotsiny le izy It's a normal reaction. satria normal zany. You understand how the body should be normal to you. It should be a normal reaction. Dia mba fantatrao amin'izay hoe tokony ohatran'izay any reaction ny fiangonana tokony ho normal. Thank you, thank you. I should caught it with the feet. Tokony tatazaka tamin'ny tongotra le izy. So, your point of view may be right. Mety hoe ny fomba fijerinao zavatra anankiray mety marina But it's not the only point of view. fa tsy izay akory ny hoe fomba fijery hoe tsy maintsy ny anao no izy. And church, Ry fiangonana, I want you to hear this. tiako anao handrean'ity zavatra ity. We tend to judge people according to our strengths Isika indraindray mitsara olona miankina amin'ny tanjakisika and their weaknesses. sy ny fahalemen'ny olona. Yeah. Michael, see, his body part is coming in now, the prophetic, white and black. Because he says, can we stop because it's a little bit chaos now? It's good. He stopped it naturally. Zao miteny hoe alao aloha ajanona kely le fampianarana fa alao aloha zaraina daholo le zavatra rehetra manjary mikorotana antsika. Sasa mifantoka hoe izay mbola tsy nahazo dia lasa tsy henitsika le zavatra resahana. So he's not only an interpreter, he's also like a prophet. Tsy hoe mandika teny fotsiny eto fa ohatrany hoe mpaminany ihany koa. And inside, the natural thing is, Myndert, I want to translate, but now I see chaos. Dia ao anatiko ao miady mafy hoe
te andika teny afa nefa za mahita fikorontanana be dia be. So now he stops me. Dia zao izy manajana. It's not disrespectful. Tsy hoe akory tsy fanajany zany. It's the right thing. Fa zay ny zavatra tokony ho izy. And we should always do the right thing towards God. Dia tokony hanao zavatra mety foana ianao eo anatrehan'Andriamanitra. While there's a little bit of chaos, I just want to use another example. Dia rehefa mbola misahirantsika mizara taratasy sy stylo eny dia tiaka ohatra anankiray. In my house, we've got a rule. Ao anatin'ny tokantranonay dia manana lalàna anankiray zay mipetraka. Since my children was very small, Na dia mbola tamin'ny zanako mbola kely aza. up to now, Sy ka hatramin'izy amin'izao. they can come to me when I'm wrong. Dia afaka tonga aty amiko izy manintsy rehefa diso aho. Not disrespecting me as the father, Tsy hoe akory tsy manaja anahy amin'ny maray-pianakaviana, but respecting righteousness. fa manaja fahamarinana. They cannot protect me if I do something wrong because I'm their papa. Tsy hoe akory tsy afaka miaro anahy ny zanako raha ohatra manao zavatra manao zavatra diso aho nefa zany rainy. And you should not protect your children Dia ianao koa tsy tokony hiaro ny zanakao when they are in the wrong. hoe rehefa manao zavatra tsy mety izy. It's not righteousness. Tsy fahamarinana zany. You understand? Azonao ve zany? I like what's happening here today in the church. Tiako ny zavatra mitranga eto androany atao anatin'ny fiangonana. The hands, the people that serving, the needs, so that we can realize we need each other. Dia le tanana mitsangana sy le zavatra ilaina sy le olona manampy rehetrarehetra eny satria ilaitsika zany. Charabe? Everybody good? Ao Who tsara still- daholo tsika rehetra. who Mbola still misy needs tsinazy ve? papers? Mbola misy tsinazy ataovy ambony ny tanana. There's some more hands in front here. Aty aloha aty mbola misy olona tsinazy azafady tompoko. There's some papers here in front. Misy mbola tsinazy stylo tompoko azafady ato. So the important thing I was saying to Michael just before he said we should stop. Ny zavatra nanandanja teneniko amin'ny Michael talohan'ny nanapahantsika an'ilay izy. We tend to judge people. Indraindray tsika dia manana ohatrany hoe te hitsara olona foana According to our strengths miankina amin'ny fahatanjahantsika and their weaknesses. sy ny fahalemen'ilay olona. But we should actually support them. Fa ny tokony ataontsika raha dia manohana azy. Saying, thank you, God, Miteny hoe misaotra Andriamanitra for what you have given to me. tamin'ny zavatra nomenao ahy. And now I can help my brother or sister when they are weak. Dia zao afaka manampy ny rahalasy anabaviko aho rehefa malemy izy. And that's exactly what Galatians 6 verses 1 says. Zany mihitsy ny lazain'ny Galatiana toko 5:1. We should carry each other's burdens. Hoe sika mila mifampitondra ny vesatra ny tsirairay avy. And through that fulfill what God had planned and intended. Dia ao anatin'izany manatanteraka ny zavatra ny planifien'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Does everybody have a paper and everybody have a pen? Tsika rehetra samy manana stylo sy taratasy daholo amin'izay. Miss Autobetical, thank you for all the servants and all the givers Misaotra betsaka ny amin'ny olona rehetra nanompo sy ny olona rehetra nanome. and the prophets and the leaders and the teachers. Ny mpaminany sy ny mpitarika sy ny mpampianatra. We now try to understand the body of Christ. Dia zao tsika miezaka matakatra ny tenan'i Kristy amin'izay. We are all different. Sika rehetra dia samy hafa avokoa. But as I said previously, different is not wrong. Dia tahaka ny teneniko teo aloha hoe raha ohatra ianao samy hafa amin'ny olon-kafa dia tsy diso akory ianao. Because we need to support each other and we need to use our gifts to help each other. Satria tsika mila mifanampy sy mila mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay ananantsika mba hanampiana ny hafa. Just because we are strong in a particular area, Tsy hoe akory hoe rehefa matanjaka tsika na mahay zavatra be amina sokajin-javatra anankiray. it doesn't mean you are superior. Zany akory tsy midika hoe ianao ny ambony. You are just the one that should help and giving advice and giving help to others. Dia ianao ary raha tokony le olona hoe anampy sy amme torohevitra sy anampy ny hafa amin'ny zavatra tokony ataony. And always be open to work on your skills. Dia tokony hisokatra foana ianao hampiasa ny talenta izay anananao. And from them, even that's weaker than you, Dia na dia ho an'ny olona raha izay hoe hitanao hoe malemy noho ianao. so that you can continue to grow spiritually. Mba tonga anao hitombo ao amin'ny ara-panahy.
And I want to say something now. Sometimes even our strengths is some of our best weaknesses. Dia indraindray aty teny zavatra ohatr' izao hoe indraindray ara ny fahatanjahantsika ilay eritreretintsika hoe zavatra mampatanjaka antsika izay ara ny fahalementsika indraindray. And let's think about David Mba eritreretana hoe momba ny Davida as an example. tahaka ny ohatra anankiray. He had compassion for people, Izy tena nanana fiantrana ho an'ny olona. but that compassion once became lust. Fa izay fiantrana izay lasa filan-dratsy ilay izy tao aoriana kely. That's why Galatians 6 verses 1 warns us, be careful. Izay mampatonga Galatiana 5:1 mampitandrina antsika hoe mila mitandrina sy mailo foana tsika. Maybe you have heard over years many people that was helping women, men that was helping women. Dia mety hoe naheno ianao mety hoe tany aloha tany hoe misy lehilahy manampy vehivavy. There comes a relationship out of it. Dia avy eo lasa nisy fifandraisana tao anatin'ilay izy. So be careful with your gift. Dia ianao mila mitandrina foana amin'ny fanomezam-pahasoavana izay anananao. Even when you correct somebody, Na dia hoe manintsy olona anankiray azy ianao. that the way you correct is not in love, Fa raha ohatra tsy ampitiavana ny fomba nitsianao, and it will push that person away from the church. dia anosika an'ilay olona hivoaka ny fiangonana, hiala ao anatin'ny fiangonana izany. Let's continue. Tohizantsika ihany. What is the purpose of a motivating gift in my life? Inona kaya ny antom-pisian'ny fanomezam-pahasoavana mandrisika eo amin'ny fiainako? God wants you to understand to use your motivational gift for the following reasons. Andriamanitra dia tiany ianao ampiasa ny fanomezam-pahasoavana mandrisika eo amin'ny fiainanao amin'irety antony manaraka ireto. First, the spiritual fulfillment comes by serving and developing your gifts. Dia ianao tokony andaniny fanomezam-pahasoavana eo aminao mba ampatonga anao hitombo. Practicing your motivational gift will prevent you from feeling jealous and envious of others' ministries. Dia fampiaranao ny fanomezam-pahasoavana mandrisika eo amin'ny fiainanao dia mba ampatonga anao tsy hoe ianao hitsiriritra ny nen'ny hafa na hialina ny fanomezam-pahasoavana nen'ny hafa ianao. And sometimes some ministries are like jealous towards other ministries. Dia misy indraindray raha misy hoe asa fanompona malala-tanana ho an'ny asa fanompona hafa ohatra. And it's not supposed to be like that. Hoe azafady tompoko hoe misy asa fanompona hafa mialina asa fanompona hafa nefa tsy tokony ohatr'izay. That's why I never come to Madagascar in the name of any church or any ministry. Zay mampatonga ana rehefa tonga aty Madagasikara tsy tonga mihitsy aho hoe amin'ny anarana asa fanompona zao na amin'ny anaran'ity toerana anankiray ity. I'm not even coming in the name of Myndert Bloem. Za raha indraindray tsy tonga amin'ny anaran'i Myndert Bloem akory. I'm coming in the name of Jesus. Za tonga amin'ny anaran'i Jesosy. Because of His kingdom. Noho ny amin'ny fanjakany. Because of His righteousness. Noho ny amin'ny fahamarinany. Because of Him. Noho ny aminy. The third one, as you find purpose and fulfillment in your motivational gift, Rehefa mahita fahafenona sy mahita antom-pisina ianao amin'ny fanomezam-pahasoavana izay mandrisika eo amin'ny fiainanao. it prevents you from feeling anxious, Dia manampy anao ilay izy tsy asa saina lalina. insecure, Hoe tsy en sécurité ianao or rejected. na hoe voahilikiliky. And you start to feel special, Dia manomboka matsapa-tena amin'izay ianao hoe tena ilaina sy miavaka. and you know you are needed. Dia fantatrao amin'izay hoe tena ilaina ianao amin'izay fotoana izay. You understand that? Azonao ve zany? Because the more you do this, Arakaraka ny anaovanao an'izao, you can go next time, you can go a little bit further, dia amin'ny manaraka ianao mety mandeha lavidavitra kokoa. and you become confident, and you even start to jump even further and further. Dia raha ohatra ianao hoe manana fahasahiana dia misaoty lavidavitra kokoa, lavidavitra ihany. So the only way to exercise your gift is to start to use it. Dia ny fomba tokana ahafahanao mampiatra ny fanomezam-pahasoavana izay anananao dia ianao manomboka mampiasa an'ilay izy. And it brings a confidence. Dia mitondra fahasahiana ao amin'ny fiainanao zany. So sometimes when I'm finishing in maybe a big teaching, Dia indraindray rehefa tapina ohatra hoe mamarina fampianarana anankiray ngeza be, I go there behind in the kitchen. dia lasa mandeha any ambadika makany amin'ny lakozia. Woman is working, they are fixing food and tea and everything. Dia ilay vehivavy ohatra hoe mikarakara sakafo, manao dite sy ny sisa. I walk in there Dia lasa mandeha any. and I said, good morning. Dia lasa mandeha dia miaraba hoe salama. How are you? Manao nareo? Thank you for what you are doing. Misaotra betsaka ny amin'ny zavatra ataonareo. You are just as important than me and anybody else. Tena manan-danja be ny fisianareo mihoatra noho ny fisiko sy ny olo-kafa. And that ladies will even start to cry. Dia indraindray mitomany ilay vehivavy ny an-dakozia. Because they think sometimes my gift is just by cooking and doing things.
dia midraindray zareo mieritreritra famezam-pahasoavaka ohatrany hoe mahandro sakafo manao zavatra kely any ambadibadika any. Then I read this scripture to them, and I want to read this to you. Luke 22, verses 25 to 27. Dia normalement vakiko miaraka amin'ery zareo ty ten'Andriamanitra ty izay vakiko aminao zao koa Luka 2:20 25 to 27. ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. You can read it only in Malagasy. Luka 2:20 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakany jentilisa mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo, sy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo ny safidy ho mpanompo. So what did Jesus says here? Inona kay ny zavatra tenenin Jesosy eto? It's good to like go to the restaurant and take your family and order some food. Ohatra hoe hozy izy hoe tsara be maka mandeha makany amin'ny toeram-pisakafoanana dia miaraka amin'ny ankonanao ianao dia mikomandy sakafo. I've even seen sometimes in restaurants how people can use their authority in a bad way, like saying, why is the food not good enough, and call the manager. You wanna... Tena lay mahita hoe aty Madagasikara moa tsy dia misy an'izay fa zay tonga eo ifaliana foana. Fa any amin'ny firenena hafa ohatrany hoe rehefa tsy mahafapo anazy le sakafo dia lasa izy mitabataba ampiasainy le fahefana zay anana hoe andana tsy ny olona mitatana an'ity aniny ity fa mila miresaka fa maninona ny sakafo ny ratsy. And the poor servant will run around trying to fix everything. Dia le serveuse kely mampalahelo kely dia lasa izy mandeha miazakazaka dia miezaka manamboatra an'ilay zavatra ety. But Jesus says he chose to be the one that serves. Fa Jesosy miteny eto izy mihitsy no misafidy hoe izy no mpanompo. I want us to read 1 Corinthians 12 verses 12 to 28. Tiako vakitsika ny Korintianina voalohany 12 ny 12 ka hatramin'ny 20. 1 Corinthians 12 verses 12 to 28 is. Korintianina voalohany 12 ny 12 ka hatramin'ny 20. You can just read it for time just in Malagasy. Vakitsika le izy amin'ny teny gasy fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo dia na dia maro aza dia tena iray ihany dia tahaka izany koa Kristy fa fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampy sotroina fanahy iray nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha nitongotra anao hoe sanatria tsy tananao dia tsy mba satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena amin'izany dia tsy mba momba ny tena va izy. Ary raha nisofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena koa amin'izany dia tsy mba momba ny tena va izy. Raha maso avokoa ny tena rehetra aiza ary izay fandrenesana ary raha fandrenesana avokoa aiza izay fanimbolohana. Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy hoe amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja aiza intsony ny tena. Fa maro ny momba ny tena nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy milanareo aho. Fa maika ilaintsika aza ny momba ny tena iray izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiantsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika dia hatsaintsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja raha teo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no meny voninahitra bebe kokoa. Mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena fa mba ifampiay ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary anareo ny tenan'i Kristy ka samy momba ny tena avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, ary manaraka izany dia fahagagana dia fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana
dia amin'ny fanampiana fitondrana dia amin'ny fitenenana samy hafa tsy fantatra. So why is God showing this scripture to us? He's comparing the body to the emotional and spiritual needs. Fa manina ka Andriamanitra mampiseho antsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity satria izy mampitany tena amin'ny zavatra ilaina araka pihetsepo sy amin'ny ara-panahy. So the church is like a human body. Ny fiangonana dia tahaka ny vatan'olombelona anankiray. It consists of many parts, Dia misy momba ny tena be dia be. and together we are the body of Christ. Dia rehefa miaraka isika dia tsika ny antsoina hoe tenan'i Kristy. And each member of a body Dia ny momba ny tena rehetra performs a specific function so that the other members can do the same. dia ny momba ny tena anankiray ohatra manao zavatra miavaka anankiray mba hahafahan'le momba ny tena hafa manao izay tokony ho ataony ihany koa. So if the heart doesn't work, Raha ohatra zao tsy miasa ny fonao, tsy mitempontsony ny the fonao, hands can work as hard as it wants, but it won't help. dia ny tanana afaka mieritreritra hoe zara nga tsy mila mifoa fa nefa tsy hanampy le izy We are dependent on each other. satria mifampiankana isika rehetra. That's how God made us. Zay ny fomba namoronana an'Andriamanitra antsika. That's why He's using this comparison. Zay mampatonga anazy mampitondra an'ity fampiarana ity fahasamihafana. Even the most prominent members in the church cannot function independently from the other members. Na dia ny olona ohatrany hoe eritreretana raha hoe olona tsy tokony miankina amin'izaniza dia tena miankina amin'ny momba ny tena na dia amin'ny kely indrindra aza. And even sometimes God gives us animals to support us in times that we need it. Tena indray Andriamanitra rehefa tsy mety ny olona dia biby no ameny antsika mba hahafahana manampy antsika amin'ny fotoana ilantsika an'izany. We are members of one body of Christ, Isika rehetra dia momba ny tenan'i Kristy daholo. and we must therefore work together in unity, Dia isika rehetra dia mila miara-miasa amin'ny firaisan-tsaina, with mutual respect for each other amin'ny fifanajana and our functions in the body, sy amin'ny asa izay tokony ataontsika eo amin'ny tena. just as the members in the human body do. Ohatrany fomba ohatrany hoe normal ataon'ny tena vatan-tenantsika ihany. Imagine the stomach doesn't want to work with the rest of the body. Eritreretina hoe vavoninao tsy te hiara asa amin'ny momba ny tenanao hafa. It rejects the food, it doesn't want to work, it's now on strike. Ozy izy hoe za tsy mila ny hanina zay omenao, za tsy te hiasa intsony fa eo ianao ny raisina. And you want to say something, but the mouth is not working with. Dia ianao te hilaza zavatra nefa ny vavanao tsy afaka miteny. We must work together. Isika rehetra dia mila miara-miasa avokoa. The motivational gifts and the spiritual gifts and the manifestation gifts and the ministry gifts works perfectly in Jesus. Dia ny asa fanompoana, ny fanomezam-pahasoavana mandrisika, fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy, fanomezam-pahasoavana amin'ny fanompoana sy fanomezam-pahasoavana Jesosy Kristy miara-miasa daholo izy rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. But He was the only one, Fa izy rery ihany because He was the church. satria izy ny fiangonana. John 3 verses 34, Jaona 3:4-7. we can read that. Vakitsika le izy. Jaona 3:4 John 3 verses 34. 7. Yes. Izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. So, this is what God gave us. So, I just want you to write down this following. Tiako soratanao zao zavatra manaraka zao. Because as a prophet, Ohatra hoe amin'ny mampaminany ohatra. Jesus, you can read it in Matthew 10 verses 26 to 28. Vakitsika afaka vakinao ao amin'ny Matthieu 10:9-20 ka hatramin'ny 9:20. In Mark 6 verses 4. Marka 9:9-4. And Luke 5 verses 21 to 22. Dia Luka 5:9-2-20. As a teacher, Amin'ny mampampianatra, you can read Matthew 5 verses 2, Matthieu 5:9-2, Mark 6 verses 6, Marka 5:9-5, Mark 9 verses 23, Marka 7:9-7, and Luke 4 verses 31 to 32. sy Luka 4:9-3 ka hatramin'ny 9:2. As an encourager, Raha ohatra ianao ohatrany hoe olona pampahery, Luke 8 verses 50, Luka 5:9-5, John 8 verses 3 to 11. dia Jaona 5:9-7 ka hatramin'ny 9:20. As a servant, Amin'ny mampanompo, Matthew 14 verses 14 to 21,
Matitoko fa efatra amby folo any andininy fa efatra amby folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Mark 10 verses 45. Marka toko fa folo any andininy fa dimy amby efapolo. John 13 verses 3 to 17. Jaona toko fa telo amby folo andininy fa telo amby folo ka hatramin'ny andininy fa fito amby folo. As a giver, Raha ohatra ianao mpanome, Matthew 16 verses 19. Matio toko fa enina amby folo diny andininy fa sivy amby folo. Mark 10 verses 45. Marka toko fa folo any andininy fa dimy amby telopolo, dimy amby efapolo. And John 10 verses 28. Sy Jaona toko fa folo any andininy fa valo amby roapolo. As a leader, Raha ohatra ianao mpitarika, Mark 6 verses 39 to 45. Marka toko fa enina any andininy fa sivy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby efapolo. And Luke 6 verses 12 to 16. Luka toko fa enina ny andininy fa roa amby folo ka hatramin'ny andininy fa enina amby folo. And also John 6 verses 12. Dia Jaona toko fa enina ny andininy fa roa amby folo. In the mercy, Raha ohatra ianao le olona miantra, Matthew 9 verses 36. Matio toko fa sivy any andininy fa enina amby telopolo. Luke 7 verses 13. Luka toko fa fito any andininy fa telo amby folo. And John 11 verses 35. Sy Jaona toko fa raika amby folo any andininy fa dimy amby telopolo. If you've missed it, some of it, Raha ohatra hoe misy tsy voasoratra ao ny sasatsasany, we will put it at the end together so that you can come and write it down. dia apetraka ery ambony ery le izy mba ahafahanao mahita an'le izy rehefa mifarana amin'ny fotoana. Just because of time, we will do it afterwards. Dia nohony amin'ny fotoana dia izay nanaovantsika anazy hoe rehefa avy eo nataontsika izay. So only Jesus had all 7 motivational gifts. Dia Jesosy rery ihany nanana an'ireo hoe fanomezam-pahasoavana mandrisika anankifito reo. And all 9 manifestation gifts. Dia izy koa nanana ny hoe fanomezan'ny fanahy anankisivy. And all 5 ministry gifts. Dia izy ihany koa, izy rery ihany nanana ny hoe asa fanompoana anankidimy niaraka. And I want to, before we start with a pen and paper today, I just want to say to you that God your gift can take you to places where your character cannot do it. Dia alohan'ny hanimboantsika an'le taratasy sy famarina fanontaniana dia hoe ny asa ny fanomezana izay niraisinao dia afaka mitondranao any amin'ny toerana anankiray izay tsy afaka hitondran'ny toetra ratsinao anao. So your gift must come before your character. Dia ny fanomezam-pahasoavanao zany dia tokony eo aloha ny toetranao. And your character starts to develop. Dia ny toetranao dia tokony androso sy ivoatra. Why? Because God says in Romans 12 verses 2, He's going to renew your mind. Satria maninona, satria amin'ny Romanina toko faharoa amby folo any andininy faharoa Andriamanitra dia miresaka momba ny hoe fanavaozana ny fomba fisainana. But in verses 1, He says you have to give yourself. Fa ao amin'ny andininy voalohany amin'ny Romanina toko faharoa amby folo teo dia milaza hoe isika rehetra dia tokony hanolotra ny tenantsika aloha As a living sacrifice. tahaka ny fanatitra velona. So it means even if you are shy and a little bit inside yourself, Dia na dia ohatra zany midika fa na ohatra raha menamenatra ianao na dia hoe le olona le mipiripiriny ireny foana. start using your gift Dia manomboka ianao mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay in a anananao. small way and it will make you more confident. And that's the changing of a character. Atomboka ao le izy ana amin'ny zavatra kely ary satria izay anao zavatra ngeza be ao amin'ny fiainanao. You understand why I say your gift can take you to places where your character cannot? Mba fantatr'izay vao azonao amin'izay angamba tiako tenenina hoe fanomezam-pahasoavana izay ananao afaka mitondranao amin'ny toerana anankiray izay tsy afaka hitondran'ny toetranao anao. Understand? Azonao ve zany? Does it make sense? Azotsika? Misy dikena amintsika zany. Okay, so now practically we're going to start there's going to be 70 questions. Misy fanontaniana fitopolo. There's no right or wrong answers. Tsy misy hoe valy teny marina na diso zany nefa. Be very honest with yourself. Aoka ianao tena honnête tsara amin'ny tenanao rehefa mamaly an'ilay fanontaniana. Don't spend too much time in the thinking. Don't think too much. Aza mieritreritra mieritreritra lalina be. And don't overestimate or underestimate yourself. Dia aza manambali ny tenanao akory na manambony ny tenanao be hoe amin'ilay zavatra valianao eo. The answers you're going to write down, Ny valim-panontaniana izay hosoratanao zao. it's not going to reflect negatively on you as a person. Tsy hoe akory hoe zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao akory amin'ny maha-olonanao le izy. Like for instance, Alaitsika ohatra zao. like I said, the example of a tray, the dessert. Ohatra hoe le amin'le ohatra anankiray momba n'le ohatra hoe le olona le plat anankiray dia mitondra desera le niresahako omaly. You should answer what your immediate reaction will be, not what your guilt tells you to do. Ohatrany hoe
rehefa lenjera ohatra le desera tamin'ny tany dia le zavatra le fomba famalianao anazy naturel. You understand? Fa tsy hoe akory hoe misy zavatra manameloka anao dia ohatra hoe manao zavatra hafa fotsiny ianao. We try to examine and see what our real gift is. Dia mila mafantatritsika sy mila miexaminer hoe inona ny tena fanomezam-pahasoavana izay ananantsika. So read the question Vakinao fanontaniana, ino tsara ny fanontaniana. and answer the reaction. Don't think, oh, Jesus, what do you want me to do? Dia zao ny ataonao. Tsy hoe akory aloha hoe lasa manontany an'i Jesosy hoe inona zao no tokony valiteny tokony teneniko amin'ity. Fa le amin'ny maha-olonanao mihitsy hoe raha ianao zao ohatra hoe misy, let me explain zao. Yeah. Raha ianao zao ohatra hoe misy zavatra mienjery eo ohatra hoe misy olona nienjery eo, ny sasany aminao mety ime, ny sasany mety malahelo, ny sasany mety hoe adalana ny azy ny te-enjera tsy nijery tsara amin'ny masony. Fa zay le ohatrany hoe le toetra anao amin'ny maha-olombelona zay, afaka teneniko hoe le original anao aloha ny amalianao an'le fanontaniana. Fa tsy hoe lasa ianao ara-panahy be dia hoe Jesosy inona ny tianao amaliana an'izany zavatra zany. You understand? You must discover something. Ianao mila mahafantatra zavatra. There's no... Okay, let me start by saying, Zao ny anombohako anazy amin'izay. if your answer is yes, Raha ohatra mivaly teninao hoe eny, you're always going to put like a 2 next to the question. do I need to explain about the... No, not yet, not yet. If your answer is yes, you put a 2 next to the question. Raha ohatra zao hoe ny valim-panontanianao eny, dia asianao 2 eo amin'le fanontaniana. Ohatra hoe fanontaniana voalohany dia asianao 2 eo akaikiny. If your answer is sometimes, Raha ny valim-panontanianao dia hoe ndraindray, you're not certain, tsy dia tena sûr ianao amin'le izy, then you will put a 1. dia ainy ataonao. If your answer is no, Raha ohatra mivaly teninao hoe tsy, you put a 0. dia 0 ny apetraka ao. You understand? So yes is 2, Ny eny dia 2 ny noty apetraka ao. sometimes is 1, Ndraindray ainy noty apetraka ao. and no is 0. Dia ny tsy 0. Then we have like a graph. Now you're going to start to explain that. Dia zao amin'izay ianao manana tableau anankiray dia afaka zavaiko le izy. Eto le skady, misy zavatra rehefa mifarana rehefa avy eo dia misy ohatrany hoe total an'le ohatrany hoe fanontaniana azo ao dia misy hoe 1, 8 sy ny sisa sy ny sisa. Dia ohatra hoe fanontaniana anankiray ohatra hoe eny ny valiny dia ampianao 2, dia ny ohatra hoe fanontaniana manaraka hoe tsy dia ampisinao 1, dia sasany hoe 0 dia ohatr'izany dia rehefa mifarana izy sy misy total eto. But for now, Michael, the first step is we've got 70 questions. Dia ny dingana voalohany zany zao dia manana fanontaniana 70 tsika. And after each question, Dia ao aoriana fanontaniana tsirairay, next to the question 1, you just say 2, 1 or 0, depending on the answer. dia miankina amin'le valiteninao fa raha ohatra hoe fanontaniana voalohany apetraka dia rehefa eny ny valiny dia 2, rehefa tsy dia 0, rehefa hoe ndraindray dia 1. Okay, so let's start with the questions. Dia anomboka amin'ny fanontaniana amin'izay tsika. Please, don't look to somebody else's answers. It's only you now. Aza mangala tahaka ny olona akaikinao fa fanontanianao anao le izy fa tsy hoe le ny olon-ka fa nyvalianao ao. Tsisy C amin'ny teny gasy satria teny gasy ny anaovantsika anazy amin'ny abidi malagasy tsisy lettre C. Le olona avy any aoriana ve mahita azafady tompoko? Can you see here? If you can't see, come forward. Raha ohatra tsy mahita ianao dia le olona avy any aoriana indrindra mba mandroso aty aloha indrindra tompoko fa mbola malalaka be ny seza aty dia amin'izay mba moramora kokoa manazava. We are family. Let's come all forward to sit in Alao front. tsika le any aoriana indrindra any mba mandroso aty aloha aty malalaka ny toerana aty aloha aty. So that Azafady indrindra you tompoko can all see. mba ahafahantsika mahita. Dia manao tableau ohatra zao tsika mizara ohatrany hoe manao tableau tsika ty moa zany ohatrany hoe 8 dia nasiana point fotsiny fa tsy atonina le izy ka hatramin'le hoe 70 fa manao tableau anankiray tsika catégorie skady hoe A, B, D, E, F, G, H dia eo akaikin'izay ianao manohatra hoe 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7 dia eo amin'le tableau manaraka ianao vidiny ataonao eo tsy asianao ninina fa eo ny ametrahanao an'le hoe 2 na 1 na 0 dia eo amin'izay eo akaikin'izay indray ianao manohy hoe 8 jusqu'à 14 dia ka hatramin'ny 70
Zany hoe ty tableau eto ampovoany ty a tokony hoe kazy 20 ny ataonao satria 7 isaky ny linina anankiray. Does everybody understand? Asika rehetra ve zay? So, okay, everybody doesn't understand. So, I want to explain to you again. Step 1. Ny dingana voalohany dia zao. I'm going to ask you a question. Ametraka fanontaniana aminao aho ohatra. And next to 1, for now, forget about that one. In question 1, you either put 1, 2, or 0. Dia eo amin'ny fanontaniana voalohany a dia na ianao mametraka 2 na 1 na 0. You understand that? Azonao ve le izy? So if a question is, do you want to do this? And the answer is yes, you put 2. Dia raha ohatra zao hoe mifanontaniana hoe te hanao an'izao zavatra zao ve ianao dia raha mivaly mifanontaniana hoe eny dia hoe 2 no apetraka ao. That's step 1. Zay a le dingana voalohany. Then we will go after that to step 2. Dia zay a vao mandinga makao amin'le dingana faharoa tsika. So let's now focus on step 1. Dia lao aloha tsika hifantoka amin'le dingana voalohany zao. Let's start with a question. Dao tsika hanomboka an'le fanontaniana. Do you desire to obey God at all cost? Fanontaniana voalohany dia zao hoe ianao ve vonina akatohan'Andriamanitra na inona tombam-bidiny? Do you desire to obey God at all cost? Ianao ve vonina ny akatohan'Andriamanitra na inona vidiny tombam-bidiny? Must we do question 2 as well, brother? We're going to put 2 on the board. Or is it just 1 now? If we can't get it up, it's okay. Let's go to question 2. So now you should write 2, 1 or 0. Le fanontaniana voalohany mipetraka teo a dia na 1 na 2 na 0 ny apetraka ao. You understand? All understand? If you don't understand, put up your hand. Raha ohatra mbola tsy azonao le izy dia atsangano ataovy ambony aloha ny tanana alohan'ny anohizatsika. Okay. So if I ask for a question, do you desire to obey God at all cost? Fanontaniana voalohany mipetraka hoe ianao ve vonina ny ankatohan'Andriamanitra na inona tombam-bidiny? If your answer is yes, raha mivaliko fanontaniana hoe eny you put a 2. dia apetraka hoe 2. If your answer is sometimes, you put a 1. Dia raha ohatra mivaly fanontaniana hoe indraindray ihany a dia 1 ataonao. If it's no, you put a 0. Dia raha ohatra hoe tsy a dia 0 ny ataonao. Next to 1. Okay. Eo akaikin'le hoe 1. You understand? Azonao ve? Question 2. Fanontaniana faharoa. Do you share biblical truths clearly and convincingly and in a logical, systematic way? Ianao ve mizara tenin'Andriamanitra, tenim-pahamarinana vao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara sy mandresy latra amin'ny fomba afaka tsapaitanana amin'ny ohatrany hoe ohatra, ohatrany hoe ianao mihitsy le ohatra eo amin'ile tenin'Andriamanitra. So if you have biblical truth, can you clearly and convincingly and logically and systematically share it? Dia hoe raha ohatra ianao manana fahamarinana raha baiboly dia hoe tena vonina ve ianao nizaran'izay zavatra izay a mazava misy fandresen-dahatra afaka tsapaitanana sy hoe ohatra ianao a amin'izay tenin'Andriamanitra izay amin'ny fiainanao. If you say I can, you put a 2. Raha ohatra ianao miteny hoe valiny a dia 2 ny apetraka ao eo amin'ilay fanontaniana faharoa. If you say sometimes I can do it, you put a 1. Dia raha ohatra hoe indraindray manao an'izany a dia 1 ny apetraka ao eo. If you say I cannot do it, you put a 0. Dia raha ohatra hoe teny ianao hoe tsy vitako le izy a dia 0 ny apetraka ao. Question 3. Fanontaniana fahatelo dia zao. Will you stop counseling someone if you see there's no attempt to change? Ianao ve hijanona tsy hanoro-hevitra olona tsony raha ohatra hitanao hoe tsy vonina iova le olona? If your answer is yes, you put a 2. Raha ohatra hoe nivalim-panontanianao eny a dia apetraka ao le 2. If it's sometimes, you put a 1. Raha indraindray a dia apetraka ao ny 1. If it's no, you put a 0. Raha ohatra hoe tsy a dia 0 ny apetraka ao eo. Question 4. Fanontaniana fahaefatra. Is it difficult for you to say no when somebody asks for help? Dia sarotra ho anao ve miteny hoe tsy na hoe rehefa misy olona mangataka fanampiana aminao? So the question here is it difficult to say no? Ohatrany hoe fanontaniana mipetraka eto hoe sarotra aminao ve manda And rehefa again, misy olona mangataka zavatra aminao na mangataka fanampiana aminao? so again, if it's yes, you put a 2. Raha ohatra hoe eny ny valiny a dia 2 ny apetraka ao a, raha tsy a dia 0 a, raha indraindray a dia 1. It's difficult for me to say no. Ohatra hoe miteny ianao rehefa misy olona mangataka fanampiana dia sarotra ho anahy manda azy. Question 5. Fanontaniana fahadimy.
Do you give freely of your money, possessions, time, energy and love? Ianao ve mamea mamaim-pona amin'ny volanao, ny fanananao, ny fotoananao, ny tanjaka sy ny fitiavanao? Menao maimaim-pona ve zany zavatra zany? So again, if the answer is yes, you give freely. Raha ohatra hoe eny ny valiny hoe mamme maimaim-pona ianao na malalaka be ny fomba famezanao dia ataovy hoe 2. So it's 2, 1 or 0. Na 2 na 1 na 0, zay ny valinao. Question 6. Ny fanontaniana fahaenina. Is it easy for you to find resources and people to perform a task? Hoe mora ho anao ve mahita ohatrany hoe ressource anankiray na zavatra anankiray mba ahafahan'ny olona manatanteraka adidy anankiray? So the question is it easy for you? Is it easy for you to access information to perform a task? Hoe mora ho anao ve ny mahazo information moramora mba ahafahan'ny olona anankiray manao zavatra anankiray, manampy an'ilay olona iny zany hanao zavatra? And also, is it easy for you to get people to perform that task? Dia mora ho anao koa ve ny hoe mahita olona nao zavatra anankiray rehefa misy zavatra mpanaovina? Question 7. Fanontaniana fahafito. Do you always look for the good in a person? Ianao ve mijery foana ny zavatra tsara ao anatin'ny olona? Rehefa mamaly amin'ny fanontaniana tompoko aza ra-panahy be loatra fa le original anao aseho. Azafady indrindra. Fa tsy hoe mieritreritra ianao sao dia tsy tiany Jesosy raha mamaly hoe tsy. Fa tsisy hoe diso na marina amin'ny valiny fa ahafantarana hoe aiza ho aiza ianao ao amin'ilay fanomezam-pahasoavana mandrisika. I just want to be obedient right now. Tehaka toa amin'izao fotoana izao. Let's pray. Ataontsika hivavaka. Thank you, Lord, Misaotra Tompo that we can ask you to protect this area. mba hangataka aminao zay mba hirovanao an'ity toerana ity. Send your angels around this place, Lord, Eko anao nandefa ny anjelinao manodidina an'ity toerana ity Tompo, because we need undivided attention right now. satria mila fifantohana tsy mizarazara zay amin'izao fotoana izao. Because this can be one of the most important moments in my life. Satria ity mety anisan'ny fotoana manan-danja indrindra eo amin'ny fiainako. Through me answering these questions very honestly, Amin'ny lalako mamaly an'ity fanontaniana ity ampahatsorana, it can bring through you, your spirit, Lord, the truth in my life. dia mety afaka hitondra ny fanahinao hitondra fahamarinana eo amin'ny fiainako zany Tompo. Also protect our hearts and our minds right now, Dia arovo ny fonay sy ny sainay amin'izao fotoana izao Andriamanitra, so that we can walk out here with truth. mba ahafahanay mivoaka eto amin'ity toerana ity miaraka amin'ny fahamarinana. We submit ourselves to you, Manetry ny tenanay eo anatrehanao zay, resist the devil, and he must flee. dia manohatra ny devoly zay dia mila mandositra izy. He will have no part in this. Tsy manana anjara na dia kely akory ary ny fanaratsy. In Jesus' name, Amin'ny anaran'i Jesosy. amen. Amen. Question 8. Do you have a desire to rectify situations that are not right? Fanontaniana fahavalo dia hoe ianao ve manana faniriana anintsy toe-javatra anankiray rehefa tsy mety le izy? So you see something is not right and you want to do it. You want Ohatra to. hoe mahita zavatra tsy mety ianao dia tianao ahitsangana le izy. Question 9. Fanontaniana fahasivy. Do you enjoy studying the Bible and finding answers to questions? Ianao ve mahafaly ianao mianatra baiboly sy mahita valiteny ho an'ny fanontanianao? Hoe rehefa mametraka fanontaniana dia lasa ianao mandeha any amin'ny baiboly mijery hoe inona ny tokony ho valiteny mifanaraka amin'ny fanontaniana apetraka ao. So it's always just 2, 1 or 0. Dia rehefa mamaly an'ilay izy ianao na 2 na 1 na 0. Question 10. Fanontaniana fahafolo. Do you enjoy encouraging people who are discouraged? Ianao ve mahafinaritra anao sa mahafaly anao mampahery olona zay kivy? Question 11. Fanontaniana faraika ambin'ny folo. Do you see practical things that need to be done and you do something about it? Ianao ve rehefa mahita zavatra hoe azo atao ara-batana ohatra dia ianao lasa ianao mandeha manao an'le izy. So you physically see something is wrong and you want to immediately fix that. Ohatrany hoe eo amin'ny hita maso dia hitanao hoe misy zavatra tsy mety le izy dia lasa ianao mandeha aingana dia manao an'le izy. Question 12. Do you find that you are looking for opportunities to give something away?
Ianao ve mahita hoe fotoana foana ohatrany hoe misy zavatra ohatrany hoe mahita opportunité ianao dia te hanome foana. Always be honest in all those questions, please. Tena mba tsotra tsika rehefa mamaly ilay fanontaniana azafady indrindra tompoko. Question 13. Ny fanontaniana fahatelo ambin'ny folo. Do you take the initiative when it comes to organizing and planning for what needs to be done to achieve a goal? Ianao ve mandray andraikitra sy manomboka zavatra foana rehefa misy zavatra ohatrany hoe karakaraina na organisena mba ahafahana manatratra an'ilay tanjona? Question 14. Ny fanontaniana fahaefatra ambin'ny folo. Would you enjoy a hospital, prison and home visit? Mahafinaritra anao ve ny hoe mandeha mamangy any amin'ny hopitaly na mandeha mamangy any amponja na mandeha any tokantranon'ny olona mamangolona? Question 15. Fanontaniana fadimy ambin'ny folo. Are you aware of when people are held back in their spiritual development and you do speak into the situation? Ianao ve malina foana rehefa ohatra hoe misy ohatrany hoe zavatra manakana ny olona amin'ny fitombony ara-panahy dia lasa ianao mandeha dia miteny an'ilay olona momba an'izay zavatra izay. So you see, like a fanomezam-pahasoavana or somebody that's been held back and you want to encourage them to do something about it. Dia ohatra hoe mahita fanomezam-pahasoavana ianao anatin'ny fiangonana dia lasa ianao mandeha any amin'ilay olona dia miteny hoe izao zany tokony zavatra tokony ataonao manampy an'ilay olona ianao. Question 16. Fanontaniana fahaenina ambin'ny folo. Do you enjoy researching a specific topic and sharing what you have learned with others? Ianao ve So you go and do research on a topic, and when you find some truth, you want to share it with many people. ohatra hoe misy zavatra anankiray ohatrany hoe tediavinao nanaovanao recherche dia rehefa hitanao le izy dia lasa ianao fahalerenao mizara an'le izy amin'ny olon-kafa. Question 17. Fanontaniana fahafito ambin'ny folo. Do you find that people approach you for advice and their problems? Ianao ve mahita hoe rehefa manana problème ny olona dia tonga any aminao mangataka hevitra? So people always come to you for advice and wisdom and knowledge and sharing their problems with you. Dia hoe ny olona tonga any aminao mangataka fahendrena, mangataka fatakarana, mangataka fahaizana mba ahafahana hoe manampy rehefa manana problème ny olona. Not you wish they will come to you. Does it happen now in your life? Tsy hoe akory ianao hoe maniry mba hitrangan'le izy fa hoe mitranga foana ve le izy eo amin'ny fiainanao hoe rehefa misy problème ny olona dia ny olona eritreretany voalohany ianao. Question 18. Fanontaniana fahavalo ambin'ny folo. Do you enjoy doing things that need to be done no matter how small they are? Ianao ve Do you enjoy doing things that needs to be done even if it's small tasks? ianao ve mahafaly ianao manao zavatra anaty kely aza hoe rehefa vita le izy dia faly fotsiny ianao hoe zavatra kely nataonao nefa mahafaly ianao rehefa vita le izy. Question 19. Fanontaniana fahasivy ambin'ny folo. Would you rather give money than to perform the task? Ianao ve le olona ohatrany hoe mety aminao le manome vola fotsiny fa ianao tsy te sahirana nanao an'le izy. Like some people will give me money to come here, but they say, I don't want to come. Hoe ny olona sasasasany zao any amin'ny Afrika Atsimo manome vola na hoe ndany ianao manao an'le anina any fa za tsy te ho any, za tsy te hanao an'izany. And it's not a problem. Fa tsy olana akory zany. Question 20. Fanontaniana faharoapolo. Do you enjoy motivating others to do a task? Ianao ve mampirisika ny olona foana anao zavatra anankiray, anao asa So anankiray? you encourage or motivate them. Ianao mampahiry an'le olona sy mampirisika an'le olona ahavitana an'le asa anankiray ohatra. Question 21. Fanontaniana faraiky amby roapolo. Do you enjoy visiting those who are disabled, sick or in hospital? Ianao ve mahafaly anao no hoe mandeha mamanga ny olona ohatrany hoe olona klimaina na ny olona marary any amin'ny hopitaly? Not obligation. Tsy akory hoe tereny ianao fa tokony ho naturel ho anao manao Does it come naturally? hoe naturel ho anao ve manao an'izay? Question 22. Fanontaniana faharoa amby roapolo. Do people say that you have good spiritual discernment? Ny olona ve miteny aminao hoe ianao manana fahaiza mamantatra ara-panahy tsara? Question 23. Fanontaniana fahatelo amby roapolo. Do people say that you can answer difficult questions from the word? Ny olona ve miteny aminao hoe ianao afaka mamaly fanontaniana sarotra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra? Question 24. Fanontaniana fahaefatra amby roapolo.
Do you enjoy encouraging people to grow spiritually? Ianao ve mampirisika ny olona mba hitombo ara-panahy? Question 25. Ny fanontaniana fadimy amby roapolo. Do you enjoy doing tasks with your hands? Ianao ve mahafaly anao manao zavatra amin'ny tananao, manao asa miaraka amin'ny tananao? Asa tanana. Question 26. Fanontaniana fahaenina amby roapolo. Do you get excited when you can help a deserving project financially? Ianao ve ametanetana raha ohatra hoe mahita hoe projet anankiray dia vonina ianao ny hamatsy ara-bola ao anatin'ilay izy? Question 27. Fanontaniana fafito amby roapolo. Do you feel comfortable making important decisions even under pressure? Ianao ve rehefa misy zavatra sarotra ao anatina ohatrany hoe zavatra manery dia mbola mandray fanapa-kevitra tsara sy mety ihany? Question 28. Fanontaniana fahavalo amby roapolo. Do you enjoy doing thoughtful things for others? Ianao ve mahafinaritra anao manao zavatra ohatrany hoe nieritreretinao tsara ilay izy say vao ataonao an'ny hafa? Question 29. Fanontaniana fasivy amby roapolo. Do you have a need to convey messages from the Bible so that people will know that what God expects from them? Ianao ve mampiasa ny zavatra ara-baiboly sy mampirisika ny olona anao zavatra izay angatahan'Andriamanitra amin'ilay olona? So he always wants to encourage people to expect, to tell them what God expects from them. Dia ianao mampahery ny olona foana dia miteny an'ilay olona hoe izao nge ny zavatra nandrain'Andriamanitra momba anao e. Question 30. Fanontaniana fahatelopolo. Are you disciplined and emotionally self-controlled? Ianao ve olona disipliné sy voafehinao tsara ny fihetseponao? Question 31. Fanontaniana faraka amby telopolo. Do you prefer other people to share their problems rather than sharing your own problems? Ianao ve ny tianao hoe ilay olona mizara ny problemany noho ny hoe ianao nizara ny problemanao? Mba mangataka tompoko tsy hoe za Jesosy te ohatran'izany fa le mahintsy ianao le ao anatinao mihitsy ny soratanao. Question 32. Fanontaniana faharoa amby telopolo. Do you prefer to share tasks before or rather than plan and discuss it? Ianao ve ohatrany hoe alohan'ny anaovanao zavatra anankiray dia ohatrany hoe zarainao le izy alohan'ny hoe anaovana an'ilay izy? So you just prefer to complete the task. You don't want to be part of a planning team. Ianao zao tsy te ohatrana hoe le olona le miandraikitra an'ilay izy hoe manao an'ilay izy eto tsara fa ianao mizara fotsiny ohatra zao ny zavatra tokony atao. You just tell me what to do, I'll just do it. Hoe ianao miteny hoe zao tenenao anao hoe ataoko dia ataoko ilay izy. So if you prefer to plan, you don't put a to there. Raha ohatra ianao le olona le miplanifie foana amin'ny zavatra anankiray dia tsy deux akory ny apetraka ao. You put a to there if you want to do it. Ianao ataonao le deux raha ohatra hoe ianao no te hanao an'ilay izy. Question 33. Fanontaniana fahatelo amby telopolo. Do you experience joy when you give regardless of how the recipient responds? Ianao ve mietanetana foana sy faly foana rehefa manome na inona fomba niraisan'ilay olona omenao an'ilay zavatra? So you just want to give regardless. Hoe ianao te hanome foana na inona mitranga. Tsy hoe maniry an'izany Jesosy fa hoe na eny na tsy na indraindray. Question 34. Fanontaniana efatra amby telopolo. Do you enjoy interacting with and working with people? Ianao ve tia mifandray aman'olona sy miara-miasa aman'olona? Question 35. Fanontaniana fadimy amby telopolo. Do you desire to comfort those who are suffering? Ianao ve te hampahery ny olona mijaly? Question 36. Ny fanontaniana fahaenina amby telopolo. Do you have strict personal standards? Ianao ve manana zavatra mifehanao mahintsy tsara hoe mijoro tsara foana ianao amin'ny zavatra mifehanao?
So for you, the standards you want to perform is you are very strict on yourself. Hoe zavatra tianao atao rehefa manao zavatra ianao dia strict be ianao amin'ny zavatra ataonao. Question 37. Fanontaniana fa 7:30. Do you present God's word clearly, with the right attention to facts, details, and the meaning of the words? Ianao ve tia mizara ny tenin'Andriamanitra mazava amin'ny hoe zavatra manosika marina sy misy ohatrany hoe détail sy ny dikany atsipiriany be dia be momba n'ilay teny. Question 38. Fanontaniana fa 8:30. Do you enjoy meeting new people and introducing them to others? Ianao ve mafaly ianao mahita olona vaovao sy hoe mampafantatra an'ireo amin'ny olona hafa? Sorry, I just want to get some water. Asafari. Question 39. Fanontaniana fa 9:30. Do you feel upset when asked to do something practically or physically? Ianao ve tesitra rehefa mpanaovana zavatra ohatrany hoe arabatana ohatra hoe mibatabatana ohatra izany? Be honest. Mila tsotra. I know some people, they don't want to perform something physically. They'll rather tell people what to do. Za mahafantatra olona be dia be mihitsy le ohatrany hoe izy tsy te handray anjara sy tsy te hanao ninina mihitsy fa izy le mipetraka dia mibaiko fotsiny hoe zao atao. It's not a problem. Tsy olana mihitsy izany. Question 40. Ny fanontaniana fa 70. When you hear of someone who is in need, do you immediately think of helping them? Ohatra hoe ianao ve rehefa mahafantatra olona hoe maheno momba ny olona anankiray hoe mila zavatra anankiray dia ianao ve tonga dia eo ihany ianao dia mieritreritra hoe te hanampy an'ilay olona. Question 41. Fanontaniana fa 2:70. Do you enjoy setting goals and objectives for projects? Thank you, brother. Ianao ve ohatrany hoe vonina ohatrany hoe mahafinaritra anao ve manao ohatrany hoe zavatra tanjona anankiray manatratra tanjona anankiray ho tanterahana? Question 42. Yes. Does it hurt you when people suffer? Does it you feel hurt when you see people suffer? Ohatrany hoe mandratra anao koa ve rehefa mahita olona mijaly ianao? Mampalahelo anao zany le olona. Question 43. Fanontaniana fa 3:70. Do you stand up for the truth even if it means you will not be popular? Dia ianao hoe vonina nitsangana ho an'ny fahamarinana dia hoe tsy lasa olo malaza ary ianao. So you speak truth in situations even if you think it's going to have an effect. Dia ianao miteny fahamarinana foana ohatra hoe amin'ny toe-javatra misy anankiray na dia fantatra hoe izy fiatraikany le izy. Question 44. Fanontaniana fa 4:70. Do you find that people understand the way you explain things well from the Bible? Hoe ianao ve mahita hoe rehefa manazavazatra ao anatin'ny baiboly ianao dia ohatrany hoe mora ho an'ny olona mandray anazy sy matakatra an'le izy. So they understand when you are sharing from the Bible. Dia hoe mahazo an'ny zavatra teneninao izy rehefa mizavatra zatra ao anatin'ny baiboly. Question 45. Fanontaniana fa 5:70. Do you quickly clear up misunderstandings with others? Hoe ianao ve rehefa misy zavatra tsy mifankahazo dia vonina ianao nanitsy an'izay haingaikaingana. You're like a peacemaker between people. Ohatrany hoe ianao le mpitondra fiadanana sy mpampiavana olona. Is it easy and are you good with it? Hoe mora ho anao ve manao an'izay dia ianao le tena mahay an'le izy ve? 46. Fanontaniana fa 5:70. Do you feel good when you do something helpful? Hoe ianao ve mahatsapa tena hoe tsara rehefa manao zavatra manampy ny hafa? Question 47. Fanontaniana fa 7:70. Do you enjoy being anonymous when you give? Ianao ve mafaly anao rehefa le hoe mamme iny ianao dia tsy fantatry ny olona hoe ianao ngeny namme? Or do you always want people to know what you have given? Sa hoe ianao le mila anaovana filazana manokana hoe za le namme? So the question is, do you enjoy being anonymous when you give? Be honest. Fanontaniana mipetraka dia hoe ianao hoe tianao le hoe tsy fantatra izany izy ianao rehefa namme? Question 48. Fanontaniana fa 7:70. Can you effectively oversee the activities of others? Ianao ve mahita ny hoe ohatrany hoe rehefa manao zavatra ny olona dia hitanao hoe mahomby hoe mafaly anao rehefa mahomby ny hafa?
So it comes naturally for you to be an overseer, to say, do this, do that, do that. Ohatrany hoe mora kely ho anao no manao an'le izy hoe zao mila ataonao dia faly anao rehefa mitranga le izy. Question 49. Fantaniana fa 7-7. Do you avoid conflict and confrontation? Ianao ve tsy tia fifamaliana sy adiady sa hoe ianao le mpiady atsena? So you don't want to be there. If people starts to argue, you just run away. Hoe rehefa misy olona miady hevitra dia lasa ianao miala fotsiny satria ianao tsy tia handray anjara ao anatin'le izy. Hoe raha ohatra hoe misy fifandirana na misy ady dia ianao ve tsy tia handray anjara ao anatin'le izy. Raha eny dia 2 mijanona eo. The question is, are you a person that wants to avoid that? Yeah. So if you avoid it, so if you say yes, then you go away. Yeah. If you say no, you stay. Yes. Sao le izy raha ohatra hoe ianao le olona hoe tsy tia disadisa tsy tia ady hevitra sy ny sisa dia lasa fotsiny ianao mandeha eny ny valiny amin'izay. Fa raha ohatra ianao mihitsy le mpitarika ady atsena sy le mpanafana dia tsy ny avalinao. Hoe ianao le mijanona eo, ianao le mpampirisika mihitsy alefaso. So if you avoid it, you say yes. Raha ohatra ianao miala an'le izy dia eny ny valiny. If you stay, it's no. Dia raha ohatra ianao mijanona dia midika izany fa ianao koa mpandray anjara be. If you're uncertain, raha ohatra hoe tsy dia tena sura ianao it's sometimes. dia indraindray izany ny avalinao hoe You understand? azontsika. Misy manko ny spesialista amin'ny Question 50. fantaniana fa 50. Can you convincingly challenge people to examine their motives? Ianao ve afaka mandresy lahatra olona hoe hijery tsara hoe inona ny zavatra manosika anazy hanao zavatra anankiray. Hoe alohan'ny anaovan'le olona zavatra izany dia ianao mampirisika an'le olona jereo tsara aloha hoe inona mampatonga anao an'ity zavatra anankiray ity. So you are good to show people, did you really mean that? Hoe ianao le anisan'le olona le miteny foana hoe ianao ve tena nieritreritra hoe izay mihitsy le intention anao an'le izy. So it's easy for you to convince that person that he can start thinking, why did I really do that? Dia ianao le anisan'le olona le ohatrany hoe mandresy lahatra olona dia ohatrany hoe mampieritreritra olona ianao hoe afananina marina moa nanao an'iny zavatra iny. You understand the question? Azonao ve le fanontaniana? So it's easy or normally for you, with a natural thing for you. Dia ohatrany hoe mora ho anao le izy na zavatra fa hoe voajanahary ho anao, naturel ho anao manao an'le izy. So you say something and it makes people think. Dia rehefa miteny zavatra ianao dia mampieritreritra olona. Like for instance, I can just show example. My wife will always ask me to explain to people what she really means. Dia ny vadiny zao dia manontany ohatrany hoe miteny anazy foana hoe zao tenenao an'le olona azavao an'le olona hoe zao le zavatra ilaiko. Because when she talks to people, they don't know really what she means. Dia satria rehefa miresaka amin'ny olona izy dia tsy dia fantatry ny olona loatra inona marina ny zavatra tiany teneniny. So you understand the question? Azonao ve le izy? Question 51. Does it upset you when scriptures are used out of context? Dia fanontaniana faraka amin'ny 50 matezitra anao ve rehefa ampiasain'ny olona amin'ny zavatra tsisy diramy mihitsy ny tenin'Andriamanitra? Question 52. Fanontaniana faharoa amin'ny 50. Does it come naturally or is it easy for you or do you like it to encourage people? Hoe normal ho anao ve sa naturel ho anao ve le hoe mampahery olona foana? Mitovy ihany zany ohatrany hoe raha misy olona zao mila fampaherezana dia ohatrany hoe tonga dia eo normal mandeha ho azy ianao So do you find yourself always encouraging people? hoe ianao ve mahita ny tenanao foana hoe rehefa misy olona mila fampaherezana dia ianao le mampahery ny foana? Or you know they need encouragement but you don't know really how to do it? Sa hoe ianao le mahafantatra le hoe mila fampaherezana le olona fa tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny fomba tokony hanaovana azy. You understand the question? Azonao le izy. Raha zay zany ny situation dia raha lenao le manampy foana dia eny ny avalinao, raha lenao le mahafantatra hoe tokony mila fanampiana fampaherezana le olona nefa tsy hitanao dia ataonao hoe tsy. Question 53. Fanontaniana fahatelo amin'ny 50. Do you like to perform a task yourself?
Ianao ve tia manao zavatra hoe ianao mihitsy manao an'ilay izy. Because you get people that say, I don't want to explain because it takes me more time, I just do it myself. Hoe satria ianao mahita olona ohatrany hoe miteny hoe za tsy te hanazava ela be an'ilay izy fa za mahay an'ilay izy dia tonga dia atomboka ataoko ilay izy. And it's natural. Naturel zany. And it's good. Sady tsara. There's no right or wrong answers here. Tsy misy hoe fanontaniana ohatrany hoe diso na marina amin'ny valiteny. Question 54. Fanontaniana fa 450. Do you believe in giving more than just your tidings? Hoe ianao ve mino hoe tsy tokony ny ampafolony ihany nomenanao fa mihoatra an'izay. Hoe rehefa mamenao dia tsy hoe ny ampafolony ihany nomenao fa mihoatra an'izay. Not I want to. Do you do it? Tsy hoe akory hoe Jesosy za te oatra an'izany fa hoe ianao ve manao an'ilay izy. Zao efa nataonao foana ilay izy hatramin'izay fa tsy hoe hitanao vao amorona. Hoe rehefa avy eo amin'ny betsaka tsy faniriana ilay izy tompoko. Question 55. Fanontaniana fa 550. Do you have a dislike to do like routine tasks? Hoe ianao hoe ohatrany hoe makaleo anao ny zavatra ohatrany hoe zavatra miverimberina foana ohatrany hoe zavatra ohatra hoe misy zavatra mitranga foana dia iny foana ny ataonao isan'andro. The same thing every day. Hoe vao mifoha maraina ianao dia zao ny ataonao dia rehefa amin'izao lera zao dia zao. Tsy mahafaly ianao ve zany. So the question is, do you dislike it? Hoe fanontaniana hoe tsy tianao ve ilay izy hoe manao zavatra mahazatra. If you say I dislike, you put it 2. You understand? Raha ohatra hoe teninao hoe tsy tiako zany dia 2 ny avalinao. Everybody understand? Azontsika rehetra ve zany fanontaniana zany. Mazava kely indray misy tsy mahazo hitako eny amin'ny tarihan'ny sasany eny tsy azo an'ilay fanontaniana. Hoe raha ohatra zao ohatra hoe misy olona anankiray ohatra hoe isan'andro izy mifoha izy amin'ny 5 maraina dia lasa izy vao mifoha dia lasa izy mandeha any amin'ny WC dia mipipi dia avy eo izy mandro dia avy eo izy misakafo amin'ny 9 maraina izy tsy maintsy vonona dia lasa mamonjy taxi be na mitaingina tomobila dia miasa dia ny zavatra ataony ihany ohatrany hoe miverina foana isan'andro isan'andro ohatrany hoe na mikipy ary ianao efa hainao tsenjery ilay izy. Raha tsy tianao zay dia eny ny avalinao raha tsy tianao. Fa raha ohatra hoe 2 ny avalinao fa raha tianao ilay izy hoe ianao ilay ohatrany hoe ny anahy efa ilay mahazatra anahy foana dia 0. Everybody understand? Azontsika amin'izay So if you are not a routine person, you put a 2. raha ohatra ianao ilay olona tsy manao zavatra ilay ohatrany hoe mahazatra dia 2 ny apetraka ao. Do you have a dislike? Do you enjoy spending time with lonely people and cheering them up? Ianao ve tia mandany ny fotoananao miaraka amin'ilay olona ilay manirery reny sy mampahery anazy. In South Africa, we talk about the people that the wings are hurt, the birds that the wings are hurt. Any Afrika Atsimo dia ohatrany miresaka ilay hoe olona manampy ny vorona ohatra rehefa tapaka ny elany na ohatra hoe maratra ny elany. So do you enjoy spending time with them? Hoe ianao ve tia manampy an'ireny olona ilay matsapa tena hoe manirery reny. And again, I want to show an example. Like some people say, it's exhausting to talk to these people because they're always just moaning and groaning. Dia ohatrany hoe aka ohatra anankiray ohatrany hoe tena sarotra ho anahy manao an'izany fa reto olona reto ohatra mitaraina foana isaka ny zavatra rehetra hitaraina na daholo ny zavatra rehetra hita. And if I start to cry, I don't know what to do. Dia rehefa manomboka mitomany izy tsy hitako akory hirina ary ny atao an'ery zareo. So I rather avoid them. Dia hoe aleoko raha miala fotsiny. It's also okay. Tsy maninona koa nefa zany. Question 57. Fanontaniana fa 750. Can you distinguish between right and wrong even when others cannot? Hoe ianao ve afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy dia rehefa ohatra hoe ny olona sasany tsy mahavita an'izany. Question 58. Fanontaniana fa 750. Be honest. Do you enjoy meditating on the word? Tena aoka ianao ho tsotra tsara mihitsy hoe ianao ve mahafinaritra anao misaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Question Hoe maniro fa mba aoka ianao ho tsotra. Question 59. Fanontaniana fa 750. Do people say it's easy to talk to you and do they share their secrets with you? Hoe ny olona ve rehefa miresaka aminao dia miteny hoe tena mora kely ho anazy miresaka aminao sa mizara ny tsy ambarateliny aminao izy. If it's a yes, you put it 2.
Dia raha ohatra hoe eny dia hoe 2 ny avalinao, raha tsy dia 0. Tsy hoe le olona mpitatasiaka ireny na ohatra hoe le olona le andeha fosafosa ireny, fa hoe ianao ve azo atokisan'ny olona rehefa izarany tsy ambaratelo. Does practical, question 60, does practical service give you satisfaction, like if you do something in person? Raha ohatra hoe misy zavatra ataonao zao hoe ara-batana dia hoe manome fifaliana sy ohatrany hoe satisfaction anao ve le zavatra ataonao? Fafinaretana. Manome fafinaretana ho anao ve le zavatra ataonao? Question 61. Fanontaniana fararaiky amby enimpolo. Do you enjoy giving to those in need? Ianao ve mahafinaritra anao no manome an'ny olona mila an'izany? Question 62. Fanontaniana faharoa. Would you rather show someone how to do something rather than doing it yourself? Hoe ianao ve tia le hoe mitenin'ny olona fotsiny ohatra izao fanaovana zavatra anankiray fa ianao tsy te hanao an'le izy. Like the two of you, just come and shift the table there, please. Hoe nareo mirahalahy, ndana batao le latabatra dia afindrao ery. Be honest. Okay, na ho tsotra. Question 63. Fanontaniana fahaenina telo amby enimpolo. Does it upset you to see people who are hurt? Hoe mampatezitra anao ve rehefa misy olona maratra? Question 64. Fanontaniana fahaefatra amby enimpolo. Do you see the Bible as the only truth? Ianao ve mahita hoe ny Baiboly ny fahamarinana tokana? And what I'm saying is people many times prefer to listen to teachings and reading books and many things to add to the Bible. So if you think, yeah, I still need all of that, your answer is sometimes. That means one. Raha ohatra zao satria misy olona sasany hoe mamaky Baiboly izy fa izy koa nefa mamaky boky anamian'ny olona mpitorotena sy ohatr'izany hoe anampiana an'izay dia tsy eny ny avalinao fa hoe indraindray. So you only put a 2 there if you think the Bible is the only truth. Dia hoe napetraka ao rehefa ohatra hoe Baiboly rery ihany ny eritreretanao tsy mamaky boky hafa ianao fa Baiboly rery ihany ny vakianao dia mieritreritra ianao hoe izay rery ihany ny fahamarinana. The next question also always be truthful. Dia aoka ianao marina foana amin'ny valiteninao. Question 65. Are you diligent with Bible study and do you pay special attention to research? Hoe ianao ve manome lanja ny école biblique so ohatrany hoe mandany fotoana ianao manao recherche mombana zavatra anankiray, manao fikarohana mombana zavatra anankiray. Question 66. Fanontaniana fahaenina amby enimpolo. Are you a people person? Hoe ianao ve ohatrany hoe eritreritra hoe olona foana, ohatrany hoe mifandray aman'olona. So you like to spend time with people and interact with people. You always want people around you. Hoe ianao mila ohatrany hoe te resaka amin'ny olona foana, mila olona foana miaraka aminao, ianao tsy te ho irery izany mihitsy. If it's sometimes, don't put a 2 or a 0. Say sometimes it's a 1. So, Raha ohatra hoe indraindray ianao manao an'izany dia ainy apetraka ao fa tsy hoe 2 na 0. Question 67. Will you lay down your own comfort to help others? Ianao ve ametraka ohatrany hoe apetraka ao mihitsy ny ohatrany hoe fahazahoanao aina manokana, ny comfortnao manokana mba hanampianao ny hafa? Can I just get a pen from somebody quickly? Afaka mahastylo ve amin'ny olona ray azafady vetivety fotsiny. Asafari. Mesotropetika. Question 68. Fanontaniana fa valo amby enimpolo. Are you happy when you give something and it's an answer to someone's prayer? Hoe mafaly ianao ve manome zavatra dia nefa le zavatra omenao izay valim-bavaka ho an'ny olona anankiray. So it's something you show to somebody and it was an answer to that person's prayer. Dia Does it ohatrany hoe make you zavatra happy? zarainao amin'ny olona anankiray dia valim-bavaka ho an'le olona le izy. Does it make you happy? Hoe mafaly ianao ve izany? Question 69. Fanontaniana fa 7 amby enimpolo.
Do you like things to go smoothly and there is a purpose and order? hoe tianao ve ny zavatra anankiray a mandeha milamina satria hoe misy antom-pisina le izy a sy misy ordre, misy firindrana. So some people, they don't care if a table can be really messy and they don't care as long as they can do the work. Dia misy olona ohatrany hoe na mikorotana takininona ry latabatra io tsisy rarainy an'izany fa rehefa afaka miasa fotsiny izy dia ataony ny ataony. So if you are a person that you always like to things to go smoothly, there must be purpose, there must be order, then you put it to. Dia raha ohatra ianao zao le anisan'le olona hoe tena hoe tianao andeha milamina ny zavatra rehetra satria hoe misy antom-pisina alaminao daholo sy arindranao daholo ny zavatra rehetra zay vao manomboka zavatra ianao dia deux ny apetraka ao anatin'izay. You understand? Azonao? The last question. Fanontaniana farany. Do you think of ways to help those in pain and or to guide them? Ianao ve a manana lalana ohatrany hoe ahafahanao manampy ny olona izay manana fanaintainana sy ohatrany hoe mila tory lalana manampy an'ireny olona ireny ve ianao? Okay, so now Zao amin'izay we go to this one. dia hoeto amin'izay tsika. So now you take all your answers in question 1, 8, 15, 22. Michael, you can explain 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, and you put the total at the end. Azo apetraka le tableau amin'ilay original an'ilay boky fe azafady. Le amin'ilay boky misy anazy, misy an'ilay tableau tsy ity fa le anankiray anazavana an'ilay izy. Ao anatin'ilay boky mihitsy misy azy. So all your answers in question 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, and 64 is all that you count it together and you put the total at the end. Dia ny fanontaniana ny valim-panontaniana izay napetraka ao a tao amin'ny fanontaniana voalohany a, fanontaniana fahavalo a, fanontaniana fadimy amby folo a, fanontaniana fa roa amby roapolo a, fanontaniana fa sivy amby roapolo a, fanontaniana fa enina amby telopolo a, fanontaniana fa telo amby efapolo, izay ny fanontaniana fa dimapolo a, fa fito amby dimapolo a, fa efatra amby enimpolo. Alainao daholo le valan'le izy a dia manao calcul ianao. Raha ohatra hoe 2 ny avalinao eto a, 2 ny eo amin'ny 1 zao, dia 8 a 1, dia alainao le total jusqu'à 64 dia omenao ohatra hoe 6 ny valiny. Everybody understands? Azontsika rehetra ve zay? If you don't understand, put up your hand. Raha ohatra tsy azontsika dia ataovy ambony ny tanana. Ho averiko azavaina indray a, Okay, eo amin'ilay tableau ianao a. So many people don't understand, Raha Michael. ohatra ianao tsy nanao an'ilay tableau, dia fanontaniana voalohany tokony nanisy ianao hoe zao ny fanontaniana voalohany teo a dia eny ny valiny. Dia rehefa eny a dia 2. Let's go there. Okay, so your answer, just go left again. Averenao aty amin'ny So your answer in question 1, the first question we did, it's Left. either 2, 1, or 0. ny fanontaniana voalohany mipetraka teo a dia ny valim-panontanianao na 2 na 1 na 0. So if your answer was no, it means it's a 0. Dia raha ohatra mivaliteninao hoe tsy a dia 0 zany ny dikany. Then you go to question 8, Dia lasa indray ianao makao amin'ny fanontaniana fahavalo. and maybe you've had a 2 there. Dia mety hoe 2 no napetraka ao tao. It counts up to 2 now. Dia 2 zany zao ny total an'ilay izy. Now you goes to question 15, Dia raha ohatra ianao mandeha amin'ny question fadimy amby folo. and maybe your answer was sometimes you put a 1. Dia raha ohatra hoe valim-panontanianao ohatra hoe ndraindray a dia 1 zany no napetraka ao teo. Now we are 3. Dia 3 zay ny totalany. You go to question 22, Dia lasa ianao mandeha amin'ny fanontaniana fa 2 amby roapolo. and your answer was no, you put a 0. Dia raha ohatra hoe valim-panontanianao hoe tsy dia 0 ny apetraka ao eo. Then you go to question 29, Dia raha ohatra ianao mandeha amin'ny fanontaniana fa 7 amby roapolo. and your answer was also no, Dia raha ohatra hoe valim-panontanianao hoe tsy and you put a 0. dia 0 ny valiny. Then you go to question 36, Dia mandeha ianao any amin'ny fanontaniana fa 9 amby telopolo. and your answer was yes, you put a 2. Dia raha ohatra hoe valim-panontanianao a eny a dia apetraka ao hoe 2. You go to question 43, Dia mandeha ianao fanontaniana fa 7 amby efapolo. your answer was sometimes, you put a 1. Dia raha ohatra hoe ndraindray ny valim-panontanianao a dia apetraka ao hoe 1. And then you go to question 50, Dia raha ohatra hoe mandeha amin'ny question fadimapolo. your answer was always sometimes, you put a 1. Dia raha ohatra hoe ndraindray koa ny navalinao a dia 1 koa ny apetraka ao eo. And then you go to question 57, Dia mandeha indray ianao fanontaniana fa 7 amby dimapolo. your answer was no, you put a 0. Dia raha ohatra hoe tsy mivalina dia 0 ny avalinao eo, 0 ny apetraka ao eo. And you go to question 64, Dia mandeha indray ianao any amin'ny fanontaniana fa
efatra amby enimpolo. And your answer was yes, you put a 2. Dia raha ohatra hoe enina ny valiny dia 2 ny valiny, 2 ny apetraka ao eo. Now you count them. Dia avy eo amin'izay ataonao ny kajy. It's 0 plus 2 is 2, plus 1 is 3, plus 2 in question 36, it's 5, it's 6, it's 7, it's 9. So your total is 9. For this example, it's 10. Okay, for example, 10. Yeah, so you put 10. Full Sorry. azafady indrindra. So dia imezan'ny ankizy kely hoe tsy mahay. Everybody understands now? Azontsika rehetra amin'izay ve ilay izy zao? Okay, good. So now you take the next category Dia miditra ao amin'ilay sikajy manaraka indray ianao. and you go to B Dia mandeha ao amin'ny B. and you do the same. Dia averinao atao ilay izy. If it's a yes, you put 2. If it's a sometimes, you put a 1. If it was no, you put a 0. Tsy hoe eo anao vao mamorona fa izay valim-panontanianao ihany napetraka ao hoe raha 2 na 1 na 0. So Dia now we ataonao go to calcul. now we go to question 2, 9, 16, 23, Dia lasa ianao mandeha amin'ny question 2, 9, 16, 23, and you also 30. Sy ny sisa hatrany dia ataonao ny calcul, dia apetraka ao eny amin'ilay faran'ilay tableau eto hoe zao ny valiny napetraka ao teo. and please, if you still do not understand, put up your hand. Don't be shy. Dia aza menamenatra mihitsy raha ohatra hoe mbola tsy mahazo ianao fa apetrao ny fanontaniana. Any hands? Anybody that does not still understand? Misy olona mbola tsy mahazo an'ilay zavatra ve azafady? Okay, it looks like everybody is now clear. Good. Ohatra ny fahitako anazy mazava tsara daholo ilay izy. So if you finish with A, now you go to B. Raha ohatra hoe vita ilay A dia mandeha ao amin'ny B ianao. And I know there's no C, then you go to D. Dia efa fantatro hoe amin'ny teny gasy tsisy C dia mandeha any amin'ny D tonga dia ohatran'ny tiany ataonao hoe A, B, D. Now you do question 3, 10, 17, 24, 31. Dia mandeha indray ianao amin'ny fanontaniana fahatelo mandeha hoe 3, 10 sy ny sisa. Dia ataonao ny calcul. Michael? Gaan staan by hom. Hy is die een wat die goed doen, so dan kan jy vir hom verduidelik. Can she stand with him so that she can explain to him if he wants to ask something? What he's asking now is, he wanna, because everybody can see up there. Okay. So he says that because the screen is not big enough for He wants to turn it like this. near. Oh. Like he wanna lead the people step by step Yeah, to the that's good. to the number of question, and then they can answer. Good. As long as he understands. Maybe you can stand with him now. Yes. Okay, dan kan jy maar. Okay. Dankie. Zao ampinonareo amin'ilay fanaovana an'ilay izy jereny amin'ny tableau daholo dia hitantsika amin'izay hoe le fanontaniana hoe reto avy ny fanontaniana mifanintsy hoe 2 sy 9, 16, 23 dia omena fotoantsika anaovana calcul. And the number you see there, the 2, the 9, the 16, for instance, that's question 2, question 9, question 6, and the answer is the Dia one. le nombre hitantsika eny hoe le hoe 2, 9, 16, 23 sy ny sisa dia ireny le fanontaniana napetraka tamintsika teo. Mety tsy voasoratritsika le fanontaniana fa misy valiny eo rehefa eo, misy mifanaraka amin'izay eo rehefa eo dia ho hitantsika avy eo. It's maybe easy if you drew a block for yourself here, there on your paper. Ny tena tsara raha ohatra hoe nanao tableau ianao teo amin'le taratasinao. And in the future, brother, we will have this now in Malagasy so that people can just write. Dia amin'izay manaraka amin'ny ho avy manana an'ilay dikateny amin'ny teny malagasy tsika dia amin'izay fotsiny ny olona afaka manoratra fotsiny manao hoe 2 na 1 na 0. So the good thing, you are part of something to develop. Dia ny zavatra mahafinaritra dia hoe ianao anisan'ny zavatra hoe eo andala mpivoarana. And again, thank you for your patience. Dia averina indray amin'ny misaotra betsaka ny amin'ny faharetana. Aiza hoaizitsika izao azafady tompoko. Everybody finish with B? Vita ve lehibe zao? Fa vita ny calcul. Let's go to D. Dia andeha ao amin'ny D indray tsika zao. Se ny hitanao ery ambony ery fa D izy rehefa amin'ny teny gasy. Let's go to D. Okay, then we start with your answer in question 3.
dia mamaly ianao ao amin'ny fanontaniana ohatrany hoe manomboka ianao amin'ny fanontaniana fahatelo dia ataonao indray ny calcul 3 10 17 24 31. So put now 3, 10, 17, 24. Telo folo fito ambin'ny folo 24 31. If everybody is finished, then he can move on. Dia raha ohatra hoe efa hitantsika daholo le valy napetrakantsika le chiffre napetrakantsika tamin'ireo valim-panontaniana ireo dia afaka mikisaka tsika. Is everybody finished up to, can you now start at question 35, 45? Afaka manomboka ny hoe 38 45 52 59 66 dia ataonao kajy. Remember to put the total on the right hand side. Tadio tsara le mametraka an'le total an'le izy eny amin'ny farany. Everybody finish with D, with C? Vita le D. Efa vitantsika rehetra. Okay, let's go to E. Daontsika indray andeha amin'ny In this situation, it's D now, sorry. Ya. Eo manaraka 4 11 18 25. D 32. 4 11 18 25 32. Everybody finish there now, so you can Rehefa continue. vita dia afaka kisaka 39 46 53 60 67. Dia ataonao indray ny kajy. Rehefa vita izay. Thank you for your help, brother. So raha betsaka ny amin'ny fanampiana rahalahy. We really need each other. Tena mifampila marina isika. Would have been so chaos if we didn't have us. Tena mety fikorontanana angamba ny tety raha ohatra tsy nisy an'ity projection ty. Everybody finish with that line? Vita le eo amin'le E. Fa vitantsika ve azafady? Let's go to the next line. Dia andeha eo amin'ny manaraka indray tsika ny F. Fa eo amin'ny tableau izy E. Amin'ny teny gasy izy F. Yeah. Yeah, good. Ah, very good. Mirari Samba, Christmas Sambatron. Okay, so we go to F now. Mandeha indray eo amin'ny F. 5 12 19 26 33. Dia ohatrany teo aloha ihany ataonao ny kajy rehefa vitanao le izy dia afaka kisaka 5 12 19 26 33. Everybody finished? Vitantsika rehetra ve zay? Okay, let's move on to the next one. Kisakatsika kely 40 47 54 61 68. Dia ataonao ny kajy tandremo sao ambakain'ny zazakely. Tandremo sao ambakain'ny maternelle hoe diso kajy ianao. Everybody finished? Vitantsika rehetra? Okay, can we move on to the next one? Kisaka indray tsika ao amin'ny G. Fanontaniana fahaenina fahatelo ambin'ny folo faharoapolo sy fahafito amby roapolo. Baie dankie. Everybody finished? Rehefa vita izay dia kisaka indray tsika. Let's move to the next one.
41, 48, 55, 62, 69. Ataontsika ny kajy dia apetrakitsika eo amin'ny fitambaran'le totalany. Vita daholo ve? Hiditra manaraka indray tsika ny farandrindra. Everybody finished? If you're not finished, just put up your hand. We give Raha ohatra you... mbola tsy vita dia ataovy ambony fotsiny ny tanana. Okay, we still wait. Afaka miandry kely tsika. Afaka averina kisaka kely amin'ilay teo ve azafady. It's problem. In our house, I always wants to do things very quickly, Ao atokantranonay za tia manao zavatra aingana foana. and my wife wants to do it very well. Dia ny vadiny tia manao an'ilay zavatra hoe And now mety tsara. we always need to find the balance. Dia mila mahita an'ileo izany marimaritra iraisana foana. But it's good to have both. Fa ny tena tsara manana an'izy roa. Okay, next one. Manaraka fanontaniana fa 7 fa 4 fa 2 fa 8 fa 5 7, 14, 21, 28 à 35. C'est fait quoi. Everybody finished? If you're not finished, put up your hand. Raha ohatra efa vita daholo. Okay, we give some more time. So put up your hand if you are not finished, okay? Atao ambony ny tanana raha hoe mbola tsy vita. Okay, we wait. Andrasantsika kely No problem. Sis problem. Sis problem. Faritana. This is a time when it's good if there's silence. Fotoana tena tsara rehefa misy fahanginana ohatr' izao satria misaina daholo ny tsirairay avy. Everybody finished? Vita daholo amin'izay ve? Put up your hand if you are not Raha finished. mbola misy tsy navita dia ataovy ambony ny tanana. Okay, we still wait. Endrasantsika ihany. First, maybe give us time to just check the previous ones as well. Dia fotoana koa mety raha ohatra nisy tsara ka teo aloha dia afaka jerentsika koa. So let's wait because there's many hands. Dia endrasantsika ihany satria mbola misy tanana maro mitsangana. We cannot rush this because the answers is very important, the results. Dia tsy afaka hoe afanganina be ilay izy satria le valin'le totalan'le izy tena manan-danja be. And remember, when you are finished here, Dia taddio tsara rehefa vita ianao eto androany you go home dia lasa ianao mandeha mody. and you let the Holy Spirit confirm this with you. Dia avelanao fanahy masina anamafy an'izay eo amin'ny fiainanao. Because it's very important to listen to what He's telling you as well. Satria tena manan-danja be mihitsy hoe ianao mihaino ny zavatra tiany tenenina aminao. And if you are a little bit confused, Dia raha ohatra ianao hoe tsy azonao tsara le izy you come back on Monday and we discuss it. dia tonga ianao any amin'ny shoprite amin'ny latsinainy dia resahantsika indray le izy. It's good to talk about your gifts. Satria tena tsara miresaka momba ny fanomezam-pahasoavana izay anananao. Is everybody finished? If you're not finished, put up your hand. Vita daholo ve raha misy tsy navita ataovy ambony ny tanany. Okay, we still wait. Mbola miandry tsika. Do we still have time? Mbola manana fotoana ve tsika? It's almost finished. Efa ho vita.
Marpu Andriamant. Yes, amen. Marpu Andriamant. Vita daholo ve azafady tompoko? Mbola misy tsy navita? Okay, we still some hands, don't worry. If you need help, you can also put up your hand, but somebody can come and help you. Raha ohatra hoe mila fanampiana koa ianao dia atao eo ambony tanana dia misy olona afaka manantona anao manampy anao. Does anybody needs assistance? Misy olona mila fanampiana manokana ve? Okay. I still see people writing, so we wait. Mbola mahita olona manoratra dia hindrasa antsika ihany. So dia zavatra hafa aloha ilay soratantsika ao e. What did he say? Says he's unwriting something else. It's also good. Maybe they are looking at the score between South Africa and Madagascar soccer. So dia hoe lasa ianao mijery ny valan'ny baolina kitra ny lalovan'ny Afrika Atsimo sy Barea ohatra. I'm sorry. Miala tsiny e. I wanted to be a draw. Nieritreritra hoe teo eo anelanelana hoe mba sahala le anina fa resy moa le. Sorry, brother. Dia miala tsiny rahalahy. Resy aloha ny gasy tamin'iny dia tsy mampanino. It is problem. I think we went too quickly. That's why. Nandeha mafy loatra ve zay? Sa mety? Mety le rythme arakatsika? Zay tia mandeha mafy. Tandremo sao misy mangalatahaka. Tsy tokony hitovy ny valiteny. Dia raha ohatra hoe misy raha ohatra hoe any amin'ny farany zao misy hoe satria io ny déterminenany hoe inona ny fanomezam-pahasoavana mandrisika izay anananao. Raha ohatra ianao ka misy zavatra ohatrany hoe fantatrao fa tsy hainao mihitsy zany dia nandainga zany ianao tamin'ny valiteny izay nomenao. Ohatrany hoe tsy honnête ianao tamin'ny valiteny nomenao, tsy tsotra ianao tamin'ny valiteny fa ohatrany hoe niezaka ianao hoe mba hoe za te olona tsara ka le rin Jesosy nanana fanirianao manokana izay. Fa raha ohatra hoe marina le valiteny dia tokony hipotreny le izy. Ho hitantsika eo marina rehefa eo. Marina ny anafaka anao tsy ho andefo. What did you just say? Explaining about if you get like some answer, and that answer like at the end, and that answer is not who you are, and you weren't be honest with the answer that you were giving. Now You change it. Yeah, later you will see the truth, and the truth will set you free. Amen. It has happened in this course.
Mitrangy zany amin'le sekoly ohatr'izao. But people are looking at the results and say, is this really who I am? Dia mijery an'ilay valiteny ilay olona, za marina ve ty, ohatrany tsy mampino. And they come to do it a second time. Dia averiny atao indray ilay izy avy eo. And it's the same. Dia mitovy ihany. And when they really discover themselves, Dia avy eo amin'izay izy tena mahita hoe iza marina izy. it's a good thing. Zavatra tsara zany. If you still need time, just put up your hand. Raha ohatra hoe mbola mila fotoana kely ianao dia ataovy ambony ny tanana. Okay, good. Tsy maninona. Hoe isika rehetra afaka manohy. Who needs more time? Iza mbola mila fotoana. Okay, no problem. Tsy maninona. In the meantime, I can tell you a joke. Mandrapahavitana ny sasany dia afaka milaza vazivazy kely aminao a. What does the one prophet say to another prophet? Inona kay ny zavatra tenenin'ny mpaminany anankiray ny mpaminany anankiray hafa? It's going well with you. How's it going with me? Hoe tena mety tsara momba anao ary mba ahoana momba ahy? Lekker. Anybody still needs time? Mbola misy mila fotoana? Good. Everybody finished. Ao vita daholo amin'izay ary. Now, your total in section A, Ny totaly ny isanao ao amin'le sokajy A, that total is the amount you put next to, and you write there prophetic. Like next to A, you put there prophetic. dia eo amin'le A apetraka hoe faminaniana. So if it's maybe 12 or 15, you put it, and when you put next to it prophetic. Raha ohatra hoe valiteny amin'le totalin'le anina rehetra teo amin'ny A hoe ohatra hoe 12 na 15,
dia eo akaikin'izay valany izay apetraka hoe faminaniana. The second one in B, Ny faharoa eo amin'ny B it's teaching. dia fampianarana. So you put your points there in the middle, your total. Dia ataonao eo ampovoany zany le valiteninao hoe le isa, le totalin'isa izay azonao teo teo amin'le totalin'le asy be dia apetraka ao, eo amin'ny B apetraka ao ohatra hoe 17 ohatra ny apetraka ao. The next one, Fahatelo eo amin'ny D the encourager or the corrector. dia le ohatra hoe mpampirisika na mpampahery. The next one is the serving. Dia le fahatelo le fahaefatra dia le hoe manompo. So every time you put your points in the middle. Dia isaka manao ianao dia apetraka ao ampovoany le point izay azonao tamin'le totaly tamin'ny nataonao tamin'ity tableau ty. The next one is the giving. Dia ny manaraka dia ny fanomezana, manome. The next one is leadership. Manaraka dia hoe fitariana, mpitarika. And the last one is the mercy. Dia ny farany le hoe mamindra fo na hoe miantra. So the chances that the one that you have got the most points, Dia rehefa mijery ianao dia rehefa hitanao hoe ny anankiray amin'ireo mety hoe izy ny skôro ambony indrindra. that will be your prominent gift. Dia izay zany ny tokony hoe fanomezam-pahasoavanao izay tokony hitoetra nao mandrakizay. Everybody understands? Azontsika rehetra ve zany? Everybody finished? Vitantsika rehetra le izy. Who is surprised by your gift? Iza zao ny gagany amin'ny fanomezam-pahasoavana izay ananany. Put up your hands. Tovy ambony ny tananao e. And for who it's like confirmation? Dia ho an'iza indray ohatran'ny hoe confirmation le izy. So it's confirmation and surprise for some. Dia sady gaga ianao ny confirmation. So maybe it's confirmation for some of your prominence, but surprise for some of the others. Dia mety hoe confirmation le izy ho an'ny hoe zavatra efa mahazatra anao efa nataonao foana fa mahagaga anao le izy hoe ay koa ve za manana zavatra ohatra izao e. And remember, Paul says he rejoices in his weaknesses. Dia tadio tsara ny zavatra lazain'i Paul hoe mifaly izy ny amin'ny fahalemeny. Now my brother here says he's confirming and surprising. Dia ny rahalahy koa zao miteny hoe sady gaga izy no miconfirme aminazy le izy. So the ones that's surprising is maybe the things that you were trying to do, but you've now discovered it's not really natural for you. Dia mety hoe zavatra mahagaga anao ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe ny zanao no nanao an'le izy fa tsy ohatrany hoe naturel ho anao manao an'le izy. Does it make sense? Azonao tsara. So we don't have time to continue. We just want to say, now you go home and you go and think about it and discuss it with your family and speak to God about it. Dia ndany ianao mody rehefa avy eo dia resao amin'ny ankonanao le izy saintsaino eny resao amin'Andriamanitra. And it must make you excited to see this, Dia tokony ampitanentana anao fahitanao an'le izy. because it shows your strength and your weaknesses. Satria mampiseho an'ny hoe fahatanjahanao sy fahalemenao le izy. So in your weaknesses, now you must get the other people that's strong in that regard, and maybe you can even compare with your friends and your family. Dia amin'le fahalemenao mety lasa ianao andeha makany amin'ny olona anankiray hafa izay manana an'le fahalemenao hoe izy matanjaka amin'izay zavatra anankiray izay na hoe mampitaha an'le izy amin'ny olon-kafa dia mifanampy. In our house even, it gives us direction. Dia na dia ao an-tokantrano ara dia manome torolalana le izy. Like, for instance, my daughter in leadership, she is fantastic. Ohatra hoe ny zanavavy zao ao anatin'ny resaka fitariana tena mety aminy le izy. My wife is very prophetic, Dia ny vadiny amin'ny resaka faminaniana. and I'm the mercy in encouraging the teacher. Dia za le mpampianatra sy le mpamindra fo amin'ny olona sy le mpampahery olona. And my son is very good with correction and also with teaching. Dia ny zanan'lahy tena mety be aminy le hoe manintsy na mampianatra ihany koa. So when we go on holiday even,
dia rehefa mandeha any amin'ny vacances ary indraindray my daughter will organize our program. dia ny zanavavy a miorganiser amin'ny programa rehetra And we just strengthen each other's and we enjoy everything. dia zay rehetra ohatrany hoe fanamafy a sy ohatrany hoe miaina ny zavatra rehetra mifaly amin'ny zavatra rehetra zay mitranga And it gives purpose to everyone. dia manome antom-pisina ho an'ny tsiraray avy le izy So for me, even the practical things here, dia ho anahana dia le zavatra ohatrany hoe afaka raisin-tanana reto not in the church, everywhere, it See- changes the way of thinking. tsy hoe ny eto am-piangonana ihany fa naizanaiza misy anao a dia manova ny fomba fisainana le izy Does it make sense? azotsika ve zany Thank you, brother. I'm finished for today. misaotra betsaka rahalahy zay aloha ny androany Maybe if somebody just wants to give like a small testimony regarding the results, raha ohatra hoe misy olona anankiray ohatra afaka manome fijoroana vavolombelona kely a momba ny amin'ny valany zay ny raisiny if your seat is getting like very hot, maybe it's you. raha ohatra hoe mafana loatra ny seza hipetrahanao a dia mety ianao zay olona zay Maybe you can quickly come and just give a small testimony if it's okay. raha tsy mampaninona dia ohatra hoe afaka tonga ianao vetivety fotsiny a ataonao anatina fotoana foy le izy a dia zarainao le izy Who wants to give a quick testimony? izy ny te ame fijoroana vavolombelona foy tsy hoe fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ianao tamin'ny omalina ohatra izany fa le hoe momba n'io zavatra io Anybody? mety foana na iza na iza Okay, there's somebody here. misy olona anankiray ty You can give a button when you speak here. Miss Altrovitz. Halleluja. Ho an'i Jesosy ho voninahitra. Jesus alone is the glory. Izaho aloha tsy anisan'ilay hoe mpampianatra. He's not one of a teacher. Kanefany a dia ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko izany dia hoe manomboa ianao mizara tenin'Andriamanitra But na what amin'ny Jesus radio started zany a with na her is, amin'ny to share the word réseaux of God, sociaux dia radio and on dia misy zavatra mavesatra apetraka Jesosy atao anatiko a ho zaraiko amin'ny olona dia magaga fa rehefa mizara an'ilay izy zany dia manao feedback ilay olona hoe tena nakasika ilay zavatra zarainao a ary nanova voninahitra ho an'i Jesosy dia androany zany a confirmation an'ilay hoe prophétique sy hoe mpampahery olona sy miantra olona dia lasa misy olona mandefa message privé amiko foana hoe te iona amiko izy any dia te mba ho ampianariko hivavaka sy mba ho atoro hevitra amin'ny zavatra eo amin'ny fiainany a alalovany dia za teo aloha nefa rehefa mahita an'izay dia indraindray hoe tsy ho vitako angambo izany tsy ho vitako angambo izany dia zao zany fantatra hoe tena appelako le izy a dia tena mivoady an'i Jesosy hoe tena hitady fotoana be a Jesosy a maliko an'ireny olona ireny a sy eonako aminy. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. to do that more. Thank you. So, just a question, my sister. fanontaniana tokana ranabavy Is this now giving you some encouragement to even improve more? hoe ty le zavatra nataontsika teo hoe manome anao a fampahirezana mba handroganao anao zavatra be tsaratsara lavitra kokoa And this is something we must testify because God says there's power in our testimony. dia zany a zavatra tokony hijoroantsika vavolombelona satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe misy hery a ny fijoroana vavolombelona So that people can also get this knowledge and you can share, telling them, come do the course. dia afaka miteny amin'ny olo-kafa koa ianao hoe avy ndao hiaraka hianatra n'ity zavatra ity Thank you. Sorry, Miss Betsaka. Altrovitz. Halleluja. Manasanao hitsangana ary dia ame voninahitra ny tompo amin'ny fisaorana aloha tsika ny amin'ny famangin'Andriamanitra antsika androany. Raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo a isaorana ianao ny fotoana androany, isaorana ianao ny fivoriana androany, isaorana ianao ny zavatra nampanaovinao anay androany, isaorana ianao tompo ny fotoana, ny fahamarinan'ny teny, ny fanokafanao ny sainay, ny fanahinay,
ny anampianao anay tena halala hoe tena tianao tokoa zay, tsy tonga fahatany teto ambony tany zay fa tonga miaraka amin'ny programanao, miaraka amin'ny talenta sy fahafahana fanomezana, miaraka amin'ny fanatrehanao zay androany. Sotrany amin'ny programa nampanaovanao anay teto niaraka tamin'ny rahalahy Myndert, misaotrany amin'ny vesatra ho amin'ny fanjakaonao nataonao tao anatin'ny fony, misaotrany amin'ny séminaire izay efa natao tamin'ity semaine ity ary ny séance androany maraina, ho fanampiana ho an'ny tsiraray hoe inona ny napetraka eo Jesosy ao anatiny. Misaotrany amin'ny fanainao masina izay mamanga, manangana, mampahery ary manintsy anay indrindraindrindra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anampy antsika ny communion androany ary hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fotsika, tena ankasitraka sy saotra azy fa tsy hoe tonga eto ambony tany fotsiny zasy ianao, fa tonga eto ambony tany miaraka amina programa mazava tsara avy amin'izay nahary ianao. Amen. Sady ampahery ianao, ampahery ihany fahafantaran'izany no tanteraka eo amin'izay ilan'Andriamanitra antsika ny fijoroantsika sy ny fisitsika. Araka ilay teny Mpanompoandriamanitra teo i-confirmer zavatra efa fantatrao, na mety zavatra tsy dia tianao confirmena, na ohatry fatapatatrao ihany eo ohatran'izay le izy, na ihany koa surprise hoe tena tsy nieritreritra nefa ny fomba namaliko ilay fanontaniana dia mampitodika anao iaika fa zay le ao anatinao, dia tsy tokony ho sakananao zay fa ndanao izy izy ho eto anatrehan'Andriamanitra dia miresa amin'Andriamanitra hoe Tompo, za tena tsy mieritreritra mihitsy nohatra ilay teoria misy ity nefa ny valiko rehetra tena aizaika zany napetraka atao anatiko, dia miresa amin'Andriamanitra. Mila mandrositsika, mila mitombontsika, mila melehibentsika. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo, dia zao ny teneniny raha isy hano izy izy tia ny nofoko izay nivakiana ho anareo, zao nataovy ho fahatserovana. Inona le fahatserovana ataontsika amin'ity maraina ity? Atsiarintsika fa tena tian'Andriamanitra loatra, sady nomeny fanomezana ao anatinao, nampahafantarana ilay izy mba hahafahanao miaina am-pifaliana, am-piadanana amin'izay nomen'Andriamanitra anao. Atao inona moa ireo? Ho ampiasaina ho amin'ny inona? Ho ampiasaina ho amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ampiasaina ho amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny fijinjan'i Kristy, la moisson du Christ. Zay mahatonga antsika tonga eto marina hoe ho karakaraina ny fiainanao, fa rehefa misaina ny finjinjan'i Kristy ianao, ireo mpanota be dia be tokony ho vonjena, dia mijoro ianao amin'ilay ilan'Andriamanitra anao, eo amin'ilay fanomezana, eo amin'ilay talenta, dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Dontsika androany maraina tsiaro an'izany fitiavana be. Ianao ve tsy mahita an' Jesosy falifaly be zao androany? Satria misy zavatra andampahafantarina anao ndray, afaka miamitombo ianao, afaka miamandroso ianao. Tao feno fifaliana sy fankasitrahana ao anatinao misaora azy. Sodabetsaka Jesosy ny amin'ny fahafahanay miray latabatra aminao. Sodabetsaka ny amin'ny fahafahanay miaina communion aminao. Ireo fanomezana izay nomenao Jesosy dia miaraka aminao ireo ny tianay ho ampiasaina. Miaraka aminao Jesosy ny tena sarobidy aminay. Ary androany maraina izay dia miombona tena sy raha aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny Tompo ny nofoko izy izy ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Fantatrao ve ny zavatra nataon'ny Tompo nanomboka tamin'ity semaine ity fampatsiahivana momba amin'ny fanomezana? Satria rehefa hanangana anao izy amin'ny andro farany, ao aoriana ny fananganana dia anontany izy, nomeko ny reto ianao, nataonao inona ireo?
reo mpanompo izay nandevina io mantsy matetika adin'ny olona rehefa tonga any an-danitra dia to dia milamime tena ohatra mbola tsy tonga dia milamima satria mbola ho antaniny ianao nomena an'ity ianao dia nataonao inona dia teo ilay mpanompona ninona moa naleviny izany hoe tsy nampiasainy ilay izy ary tezitra ozy izy ilay mpanome ny talenta hoe ny mpanompo kamo sy ratsy fanahy tsy zasy ianao tsony zany satria efa nampahafantarina zao hoe inona ilay fanomezana tena akaikinao mihina fa efa fantatrao amin'izay ilay izy hoe fa manampy Andriamanitra hoe amantaranao bebe kokoa dia tsy ampy ny mahafantatra hoe fa mila tehirizina mila ampiasaina mila ampitomboana mila miteraka vokatra ilay izy hoe amen. Hitanareo amin'izay mifampitohy tsara ilay izy ao Matthieu 25 tena stricta be Jesosy namele fanoharana anontany Andriamanitra hoe nataonao inona izay nomenanao. Mino fa manana valiny amin'izay tsika manomboka androany. Alleluia, alleluia. Raisiny kapoaka amin'ny fisaorana izay raha fanekena avao izay latsaka ho famelana ny heloky ny maro. Raha amin'ny anaran'i Jesosy hifonana aminao fa nametraka fanomezana maro loko ianao atao anatinay. Misy taona no amaivanina izany. Paoly nefa efa niteny aza maivanina. Ary misy taona izay tokony efa nampiasa azy efa tokony mamelombelona sy manetsika izany isan'andro. Araka ny teny napetrako teny mba fampanomponao hoe tsy ato amin'ny asa fanompona ihany fa eo amin'ny fiarahamonina. Ao an-trano, any am-pianarana, any am-piasana, any an-dalana, any an-tsena. Dia hifonany aminao fa misy taona tsy ampiasaina izany. Misy taona sakananay ny fampiasana an'izany nefa tianao zany asa ho an'ny hafa mba ho hitan'ny olona hoe miaraka aminay ianao. Androany izay miverina Jesosy mifona aminao ndrao tahaka n'ilay mpanompo nandevina n'ilay talenta. Tsy te hahita anao tezitra izay ary izany mahatonga ny miverina amin'ity marain'ity. Manomboka amin'ny teny ity kosa Tompo dia tsy ho ataony ambany zavatra, tsy ho ataony tsinitsinina ny fotoana nanokafanao ny sainay sy ny masom-panahynay sy ny fonay. Ahalala hoe misy zavatra efa napetraka ao anatinay. Raisiny tera sy lazarana voninahitra mandrakizay aminaran'i Jesosy. Amen. Tononona aminaran'i Jesosy Kristy Tompo fa voavela ny heloko ao. Ny anaran'i Jesosy voavela ny heloko tsika tsiraray avy. Amen. Misaora azy. Ao vaofantanao dia mankasitrahan'Andriamanitra ny fonao manontolo. Toy izy ny fisaorana. Isaora sady indray ny dingana hitondran'Andriamanitra aoriana ny androany satria mitombo fahalalana ianao, me mahalala an'Andriamanitra, me mahalalanao koa ianao, me fantatrao hoe inona kely napetraka Andriamanitra ao anatinao. Dia tiako ianao isaora sady, misaora sady. Isaora sady ty tapataona faharoa ty. Isaora an'Andriamanitra ny zavatra hitranga sy hiseho ao anatin'ny fahatongavan-tsainao io. Andray an-tanana, andray andraikitra, hitahiry, ampiasa an'izay nomen'Andriamanitra anao. Misaotra raha eo, mankasitraka sy manome voninahitra anao izay. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ato dia miakatra ny Lioanjoda anome vaovao i pasteur Miam dia aorian'izay no fiderana anankiray tsika dia metraka tsodrany mpanompon'Andriamanitra dia miravintsika. Alleluia. Fa miarabantsika toy ny fandarana, fanontaniana, fa araka amin'ny fitopolo tsy sometimes ilay izy fa ho avy ianao amin'ny latsinainy sa tsy ho avy. Eny na tsy. Fa tsisy valiny 1 zany fa 2 na 0. Alleluia. Latsinaintsika mbola eo ny mpanompon'Andriamanitra rahalahy Myndert mamarana amin'ny latsinainy ny amin'ny izay napetraky ny tompo aminy fa ny antsika mitohy foana ihany koa. Ny talata mbola misy any, larobia mbola misy ihany koa, ny etsy amin'ny shoprite Analakely manomboka amin'ny fitora marainy zany. Fotoanantsika ihany koa amin'ny zoma moa zany amin'ny 4 eto fotoanantsika. Sabotsy ny batisa misy efa nazavaina maly izay mbola tsy teo zany omaly misy fisoratana anarana efa misy vitsivitsy ao na mety hoe amin'ny zoma hariva anao na sabotsy raha vao tapa-kevitra eto ambavaka tsara koa le izy satria
sitrapon'Andriamanitra ny anaovana batisa ny tsirairay avy. Dia mila fantatrao zany a, dia amin'ny sabotsy heriny anatanterahana an'izany a, ho voninahitry ny tompo iandry, irery iandry. Fotoanantsika ihany koa ny avy any a France moa zany raha riva miroa azadino a misy ny ao amin'ny hvkl-mission fotoana conférence zay raha antsika raha riva miroa dia mbola misy ihany koa amin'ny heriny. Misy ihany koa ny question réponse isakariva jerevantsika eo amin'ny hvkl-mission. Manaraha foana fotoana ianao a, mahafinaritra be le izy, tsara be le izy a. Ny avy any Marseille zao voaingana, nisy ny avy ao Paris, dia tena ohatrany hoe tsika mihitsy misy zavatra etaeta ao anatintsika tsy voavaly, dia ohatrany any le izy ny voavaly, rehefa avy hoe aika ohatr'izay kay le zavatra tianao fantatra fa indraindray tsika any anatintsika any manontany. Fa mahazo tokoa manontany eo amin'le page hoe inona ny zavatra etaetanao dia mba voavaly. Ararotina zany fa indraindray etintsika mantsy tsy mametraka fanontaniana fa amin'izay tsika afaka valiana le izy zany a fanontaniana voavaly. Ny mpanompon'Andriamanitra eto ambavaka foana ihany koa, ny mpanompon'Andriamanitra any ivelany any a, satria manao ny asan'Andriamanitra izy a, dia mila ny vavakantsika tsirairay. Dao tsika hitsangana anindra ny tanantsika ty anoloana sady hanolotra zao fanatitra zao. Ray masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a, makasitraka misaotra anao zay ny amin'ny fisian'ny mpanomponao zay nizara teto a, zava-baovao ny hitanay ary fantatray ny any anatinay tompo. Dia androany zay hisaotra anao fotsiny zay satria tsy takatry ny sainay, tsy takatry ny sainay fa dia hiditra ao amin'ny fahamarinanao zay a. Dia misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay manolotra ny fahafolon-karena ny sakrifisy ny fanatitra ho an'ny fanjakanao nahazo fanomezana zay dia hanome an'izany ihany koa amin'ny manodidina anay. Makasitraka ray a, misaotra anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Alleluia, amen. Nao tsika ty akabavy voninahitr'Andriamanitra. Mendrika indrindra ilay mpanjaka sy tompony tompo a, ataontsika nandratra azy a, da ho avelasitsika eo anatrehany satrim-poninahitrytsika, ataontsika eo atongony a, ny amintsika rehetra dia tsakazo anatin'izao hery izao, fa mendrika indrindra ianao tompo, tsisy tahaka anao tompo. Miaraka zany ireo masina sy ireo anjely. Masina sy ireo anjely miagoka amina, manatitra nisa tomponignahitra amlo nisa.
miposaka ny masotra na amin'ny filentena na miaraka na mitatao vovonana na misasakany hoteraina mandrakarivana eny anaranao ao amin'ny fiainanay ao anatinay ao amin'ny ankohonanay amin'izay rehetra ataonay tompo Halleluja. Tsika tiaka mafy siorakoraka mafy an Jesosy. Halleluja. Misy olona faly veo zay fonederan Jesosy rehetra asitsikitsika amin'ny fifaliana no ideratsika an Jesosy androany. Zany zany. Halleluja. Atarabola tanatsika ho an Jesosy are. Hoan'ilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ilany trandrianana tsika rehetra. Hoan'ilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ilany trandrianana.
Alleluia. Alohan'ny ametrahany mpanompoandriamanitra ny tsodrano fa tsika hivavaka. Misy asa rariva ny ampitan-dranomasina hivavaka tsika. Voakasika ny olona hiasa Andriamanitra, ampiasa Andriamanitra ho azo tsapaitanana amin'ny fanatrehana, isy fiovana, isy fifoazana, isy fahatsapatena, isy fahatongavan-tsaina, isy fibebahana. Amen. Ao famantanana hoarany iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Taio ny asa rariva any Paris. Ampiasan'ny pasteur Rodolphe sy ny délégation ianao ary ny ekipa ny hvkl rehetra ny toerana izay efa mikarakara. Taio ny mpandika teny, taio ny ekipa ny fiankofana sy ny fiderana, ny mpitendry, mpira, ny teknisianina, ny miandraikitra ny direct sy ny vidéo, ny manao ny accueil, ny intercesseur. Tao amin'ny olona raha amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny fananao. Ho tonga eo amin'ny toeram-pivorena, andray kasika, ho voatsindrina po, hifankahita aminao, hisitraka amin'ny fanotronanao. Raha marary izy miditra eo, Andriamanitra mpanasitrana ianao. Raha miady saina izy na manana olana, misy vesatra, misy fahasarotana, na inona Tompo, miompo izay eto amin'ity toerana ity mivavaka hoe manatrea izany fotoana izany, taio izany fotoana izany, vangio ny olonao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'ilay teny lazaiko omaly dia manao fanomezana ho ampanompon'Andriamanitra tsika izay efa mahazatra antsika anatin'ny fo. Efa natomboka ilay izy omaly ho an'izay mety hoe tsy afaka tonga omaly nefa manana etaeta. Na faniriana ianao anao an'izy dia misy box izy misy box tokony mandehany ho an'izay mbola tsy nanao iny ireny. Mba to dia alefaso ho an'izay mety mbola mangetetiny anao azafady tsy antery izay renao hoe ay blesse be androany maraina dia ataovy vokatry ny fo, ataovy normal be ilay izy. Amen. Dia voatantsika tain'i Jesosy vetivety miazakazatra eo miazakazaka mpanompon'Andriamanitra fa ho an'izay tokony manangatana raha misy dia amin'izay manantony eny ny ambassadeur. Alleluia. Mbola misy nanangatana atao mba ato dia amin'ny latsinainy koa mbola fotoana final anatin'ny fiarahana miaraka amin'izao séminaire fampiasan'Andriamanitra ny mpanompon'izao tena tahintsika tahin' Jesosy. Alleluia. Alleluia. Hitahantsika Andriamanitra manasa ny mpanompon'Andriamanitra mba hametraka ny tsodrano ary dia aorianan'izay anao hira anankiray ry pasteur Njiva dia fampizara anatin'ny hira mody ianao fa tsy hoe miandry hira vita. Alleluia. So we said this morning, Zao lazaintsika tamin'ny maraina teo this is the day the Lord has made. hoe tia ny andro nataon'i Jehovah. We should rejoice and be glad. Dia mila mifaly amin'izany sika. And the joy of the Lord is our strength. Ary ny fifalian'ny Tompo no herintsika. And please, Dia mamangataka don't go out here hoe rehefa mivoaka eto ianao androany and let somebody steal your joy. dia avelanao isy angalatra ny fifalianao. If somebody wants to be mean at you, Raha ohatra misy olona zao hoe ohatra miteniteny zavatra tsy mety aminao, you say, I don't take it. dia hozy izy ianao hoe tsy raisiko izany Because I'm a child of God. satria zanak'Andriamanitra. And for me, Ary God ho has made me special. dia Andriamanitra nanao anahy hiavaka. And what you say is not going to influence me anymore. Dia hoe ny zavatra teneninao anahy tsy hakasika intsony I am free. satria afaka. Thank you, Lord Jesus. Saotra Tompo Jesosy But you came to set us free. satria tonga ianao hanafaka anay. And you are mindful of us. Dia mieritreritra anay foana ianao. You love us so much, Lord. Tena tianao zahay Tompo. And it's time that I stand up for myself. Dia fotoana zao hijoroako any tenako Because I know you trust me. satria fantatra hoe matoky ahy ianao. And it's time for me to trust myself. Ary fotoana koa zao hanomboako hatoky ny tenako. And start to do the things you put on my heart. Dia hanomboka anao ny zavatra napetraka ao anatin'ny foko. Thank you for giving me the strength, Lord. Saotra Tompony amin'ny fanomezanao anahy ny hery Because your spirit is in me. satria ny fanahinao ato anatiko. And I can do all things through you giving me that strength. Dia afaka manao ny zavatra rehetra amin'ny alalanao izay mampahery ahy. And you also promised me in Matthew 28 verses 20, Nampanantena ihany koa ianao amin'ny Matthieu 8:20 I'll be with you hoe hiaraka aminay ianao every single step of the day. hoe amin'ny fotoana rehetra amin'ny tontolo andronay. So I know my earthly father and mother is not always with me.
dia fantatra hoe tsy miaraka aminahy foana ny raiko izay any an-danitra ohatra My earthly friends and family is not always with me. hoe ny olona zay namako eto aty ambony tany tsy miaraka amiko foana But you are with me fa always. ianao miaraka amiko mandrakariva Every single step of the way. hoe amin'ny fotoana rehetra rehetra You are as close to me as my own breath. tena akaiky anao a ohatrany hoe ny fofinaina eo amin'ny vavako And we thank you for that. misaotra anao zay ny amin'izany In Jesus' name we pray this. amin'ny anaran'i jesosy ny anaovana izany vavaka izany Amen. amen Misotra betsika. misaotra betsaka Veluma. Tain tempo. Ya, matsapa tena voatazay. Misaotra betsaka ny amin'ny teny androany. Ny tompo amaly fitianao. Tsy akaiky ny toerana iavianao. Fa noho ny amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao anay. Dia navelanao ny tany fa tonga ianao teto ahizaran'i Jesosy sy ny ao am-pony Jesosy amin'izay fanomezana napetrany ao anatin'ny fiangonana. Dia hitanao Andriamanitra dia misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny asa fanompona manontolo amin'ny anaran'ny lehibe anay pasteur Rodolphe dia mankasitraka be dehibe anao zay hita ministeranao Andriamanitra maro ny olona ho atsangan'Andriamanitra amin'ny alalanao tena maro ny olona hivela tanteraka amin'i Jesosy amin'ny alalanao maro ny olona ny ahita hoe ay ve zay no ilan'Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny fampiasan'ny tomponao ary rehefa ho avy ny fotoana ahita masotsika le fifoaziny eto Madagasikara dia misy ny diatanany asa fanomponao zany fa ny valim-pity kosa nefa dia irinay hoe any an-danitra no voarainao zany fa na dia zany aza dia misaotra betsaka dia tianay be anao dia mitady bretika fa zay ngamba ny amin'ny androany halleluja firy mifaly aloha daotsika anao bizo toraka amin'izao mpanompon'Andriamanitra zao Thank you. Miss. daotsika teny hoe tianay be anao tompoko Sorry. tiaka mafitsika ho an'i Jesosy zarao ny fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao fahasoavan'Andriamanitra mato izao nareo ialana tsika kely somary naka fotoana kely tsika androany satria important be le séance iny dia tahiny tompo daholo